Tompolasy tompovavy anterina ny arabo mba mipirarontso antsika mianakavy amin'izao andro talata izao. Isaorana ilainary no ny nanomezany antsika andro vaovao indraika fa antsika miserasera sy mifandray sy miresaka eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Ny miara-manonja MBS Radio Mada izay arahanao amin'ny Radio Mada, eo ihany koa ny MBS Radio, ny fahitalavitra MBS, ary eo ny YouTube sy ny Facebook. Araba tsy misy anavahana toy ny mahazatra io fa ataontsika araba ny manjaka miadana, samy mahazo an'izany araba izany, ny ambany lanitra, ny lafo valo hatrany andafin'ny rika araba izay midika ho fiarahana sy famatorana. Ary ny araba moa zany dia tena zava-dehibe tokoa amintsika malagasy satria ny tonga miaraba dia namany tesitra ary tsy misy tesitra mihitsy eto fa ao anatin'ny hafaliana tsara mihitsy faly isika menakavy, faly anao, faly isika arak'ilay fitenin'ny président Marc Ravalomanana an'izay. Ny fandehan'ny fandarantsika toy ny mahazatra, misy ny famakafakana ny lafikevitra maro isan-karazany. Lafikevitra izay anotsongaina tao anatin'ny maro amin'ireny no anovizantsika ny tena hoe lafikevitra izay mety tsy ho takatsika fa ao anatin'ny fanazavana sy ny fandalinana no ampitombotsika ny fahalalana izany. Ny olona izay alipa-lalana dia midika ho fandrosoana izay. Tsy adonona ny miaraba n'ireo namana maro samihafa izay teknisianina izany miparitaka any rehetra any, ankoatra ny ato amin'ny foibe zany dia eo ny namana izay any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Tsy adonona izy ireny satria dia izy ireny ihany koa no anisan'ny tena ahafahantsika manatotosa sy ahafahantsika miresaka ao anaty fandarana tahaka an'izao. Ny faniriana dia ny hoe ny ahafahanao zany manaraka hatramin'ny farany ity fandarana ity amin'ny 7 ora sasany mahery 4 minitra zao any amin'ny mitatao vonana any no mifarana amin'ny fandarantsika, zany hoe manana eo amin'ny adiny 2 sasany eo zany tsika iresahana ao anatin'ny fandarana. Mialohan'ny hoe fiarabana manokana isatsokajiny izay tonga eto ampelantanana dia misy ny fanehoana fiaraha-miory satria dia nisy namana anankiray teo amin'ny tontolon'ny Haino Manjery nodimandry, dia tsy iza moa zany fa ny teknisianina Iarivola izany. Teknisianina Iarivola Rakotoarson izay fantatry maro izy tao amin'ny radio fahazavana, radio ny FJKM. Raha nitsangana io radio fahazavana io dia namana Iarivola dia anisan'ny atao hoe anankiray tamin'ireo mpiara-miasa marobe zany tao amin'ny radio fahazavana, anisan'ny tena voalohany tao izy teo amin'ny lafiny resaka teknika. Ary dia maro ny atao hoe traikefa sy izay zavatra isan-karazany noentiny Iarivola tao amin'ny radio fahazavana, radio ny FJKM isika teo, izany radio fahazavana izany. Antaonany maro izy no efa tao ary efa nandalo sehatra maro isan-karazany tokoa. Ary izany radio fahazavana izany dia tena nandaniany Iarivola ny heriny iray manontolo mihitsy satria ny resaka teknika araka ny tenenina teo dia tena zava-dehibe amin'ny resaka Haino Manjery izany, eo amin'ny tontolon'ny Haino Manjery. Ka ny radio fahazavana, radio ny FJKM, radio fiangonana dia tena nitondra ny anjara birikiny Iarivola izany. Ary dia zao moa izany izy lasa n'Andriamanitra maty namelamamy, izany namana Iarivola izany izay teknisianina teo anivon'ny radio fahazavana hoy isika. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny Iarivola izay eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada, ny ekipa rehetrarehetra ato, na ny mpanao gazety, na ny fandrarahana, na ny teknisianina, na ny rehetrarehetra dia mirary fiononana ho an'ny fianakavian'ny Iarivola izany. Dia mampahery ihany koa ny namana rehetra ao amin'ny radio fahazavanao, ny ao amin'ny fianakaviam-ben'ny FJKM satria zany radio fahazavana izany dia tena manana ny anjara toerany lehibe tokoa
eo amin'ny fitorinany filazantsara izany sy fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ho an'ny eto Madagasikara ary tsy neto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan'ny ranomasina rehetrarehetrany. Raha ny programa moa zany dia hoe hiala rahampitso alarobia eny Ambanjobe tanàna fiadanana ny nofo mangatsiaka ny Iarivola Rakotoarson hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ampahirezana ny fianakaviana ao amin'ny FJKM Ambohimalaza firaisana kanana vaovao. Avy eo dia ho afenina eny amin'ny fahasandrazany eria tapina Ambohimalaza izany. Dia izay zany ny momba an'iny dia mampahery ny fianakaviany Arivola sy ny fianakaviam-beny ny radio fahazavana ary eo ihany koa ny tontolon'ny FJKM iray manontolo. Akoatran'ny izay eo ny fiarabanina isan-karazany izay teneninareo hoe mba tenenao zay dia mbola misy toy ihany aloha zany ny amin'iny tany amin'ny faritra loatra ty amin'ny ilany andrefan'iny dia arabaina manokana zany nareo ao Amboasary kely, Ilampy, Andaingo, Akazo Tsaravolo, zany Akazo Tsaravolo zany vao hiditra ny Ambatondrazaka, dia ny eo Ambatondrazaka mazava loatra izay misy MPS ao ary tena mavitsika tokoa ny namana rehetra ao Ambatondrazaka sy ny manodidina izany. Ny hatrany Merimandroso any mandalo amin'izany hoe Amparitsookatra dia maro ny manaraka ny miara-manonja amin'ny fomba rehetra zany izay azahoany azy. Ny ao ihany koa zany amin'ny namana maro samihafa ry Martina ao André Bagara dia tena mavitsika tokoa satria lehibe pokotany tao André Bagara izany Martina zany Katmanda tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara ary tsy mahafantatra fa tsy dadany ihany. Dia akoatran'izay ihany koa ny ao Ambatotsoratra, eo akoatran'izany ihany koa ny any Merimandroso ahitanan'ny Tody izay tena mavitibitika mihitsy amin'ny resaka fanentanana satria dia mpitarika ny Tiako Madagasikara any amin'izany tanàna Merimandroso zany izany antsoina hoe Tody izany. Mbola ao anatin'ny atanorany tanteraka ary izay atanorany izay no hoentiny ihany koa zany hitondrana ny anjara brika, tsy hoe titra fotsiny le hoe Tiako Madagasikara hoe zay tima zay ohatran'izao fa porofona amin'ny alalan'ny asa ilay izy. Ary izany Tiako Madagasikara zany manerana ny nosy dia tokony ho modely hatrany eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy, tsy eo amin'ny politika ihany fa eo amin'ny fiainam-piarahamonina mihitsy raha vao tanonina zany hoe tim dia tena hoe modely izay fakatahaka izay tsy ritin'ny olona izay tsy ritina ary matoa ianao zany mitsirira dia hoe tena manao zavatra tsara mitondra anjara briky eo amin'ny firenena miainga eo amin'ny ilay toerana izay misy ianao. Dia tahaka an'izany ohatra ry Martina André Bagara ry Tody ao Merimandroso ao dia tena arabaky teny tokoa izay hoe modely ary tsy matahotra ary voarainy zareo mihitsy ny hoe teny izay hoentina amin'ny hatrehana zany hoe fiainam-pirenena zany hoe fiainana politika zany. Inona moa le izy dia ny hoe ny fahasahiana, ny tsy fahatahorana, ny fijoroana amin'ny hevitra izay ananana, fanasoavana ny mpiarabelona, fanasoavana ny mpiray tanindrazana, ny malagasy izany dia tena mpiarany zareo arabaky teny ilay izy. Ary manodidina ny fiarahamonina moa zany ny any amin'ny fokotany, ny any amin'ny komuna rehetrarehetra any efa misy rafitra moa reny raha ny Tiako Madagasikara hatrany amin'ny Fokotim, ny Komtim, ny Regtim sy ny sisa efa izao fifidianany, fiatrehana fifidianany sy ny sisa mitaky andraikitra zany tompoko, mitaky andraikitra. Ary ny any amin'ny faritra dia raisiny arabaky teny ny teny zany zay foto-kevitra hijoroany ny antoko izany. Io zany tsy voatery hoe Tiako Madagasikara ihany fa rehefa hoe manana foto-kevitra ampandrosoana ny firenena, izay no tena zava-dehibe ka dia tsy adonoina mihitsy ianareo any amin'ireny toerana ny tonontononina teo reny teo ihany koa ny any Tsarahonenana araka ny efa nambarantsika omaly zany dia hatrany Andilamena. Andilamena mbola lavitra be miala eo Merimandroso dia
atrany satria rehefa tsena zany eo Merimandroso de tonga ao daholy ity olona avy amin'ny fokotany manodidina rehetrarehetra ity ny manamorona ny fariana loatra rehetrarehetra iny dia tonga ao mitondra ny vokatra misy ihany koa moa reny entana avy aty Antananarivo reny fa ny tena misongadina de hoe ny vokatry ny tatsaha, ny vokatry ny fiompiana, ny vokatry ny fambolena izany dia miaina tsara fa ny olana de lalana zay foana lalana io foana ny olana fa raha toka hoe vita goudron iny hoe Ambatondrazaka Merimandroso iny de tena aingana de aingana mihitsy ny fandrosoana ary misy fiatraikany eo amin'ny isam-batan'olona izany satria rehefa vita goudron de tonga ny fandrosoana lasa memitombo ny fivezivezena sy ny fifanakalozana ary zany fifanakalozana zany dia manome aina manome hery ny toekarena ary mampivoatra ny fiainan'ny isa-tokantrano de hita taratra io hatrany ambilany any fa rehefa ratsy ny lalana dia potika ny asam-piariana isa-tokantrano zay ihany le izy tsy misy afa-zay aloha raha mbola isika eto Madagasikara afahany hoe resaka hoe teleferika zao hoe zany mbola zavatra hafa mihitsy zany io moa samy manana fomba fijeriny fa zany ny fomba fijeriny sasany zany hoe teleferika mamaika raha ny eto Antananarivo fomba fijeriny zany fa raha ny hoe zavatra takin'ny malagasy sy ilain'ny malagasy de lalana tsy tenenina fotsiny keo hoe lalana fa lalana tena tsona hoe lalana mahafeno ny fepetra isan-karazany ary zavatra mateza ny tadiavin'ny gasy amin'izao fotoana zao fa tsy zavatra vonjimaika tsy zavatra mora simba tsy zavatra hoe mandalo fotsiny fa zavatra mateza olovanjafy olavan'ny taranaka fa tsika efa tsy ampy le vovoka itsika eo amin'ilay resaka hoe fikojakojana de ataovy mafy be ny teny voalohany ary io ataovy mafy be teny voalohany fa tsy hoe voafaka herintaona misy lalana eto tsy anonona fa aloha tsika mihitsy aloha mba mijery kely eto Antananarivo eto lalana tena hoe jerenao zany le izy tsara le izy tamin'ny hoe vao vita zany ray volana roa volana fa tsy ampy herintaona de fa misy goka de ahoana ary zany misy ihany koa moa ty le mpandavaka amin'ny arabe ity noho ny hoe asa tsy maintsy atao sisa za tsy hanonona orinasa eto fa fatatsika ny tiano tenenina fa loahany sasany le arabe zany le arabe amin'io zany efa hoe efa tsotsofina hoe mba io aloha vita aloha de mahafinaritra mijery azy fa misy mandoka le izy de tsy averiny amin'ny tena laoniny tamin'ny voalohany de hoe ahoana ary reny fa inona ny fanarahana momba an'ireny inona ny fepetra momba an'ireny fa io zany tsisy miteny hoe azo atao le asa na no tio io na no cable io na zay ataony eo fa nitan'ny olona fotsiny aloha de hoe io zany le arabe fa mba vita tsara de tonga avany de loahana le izy misy an'ireny machine reny mihitsy de rehefa vita le asa de eo la izy eo akoatr'izay na tsisy mandoka raha lay lalana dia inona zavatra mitranga mora simba ary rehefa jerena zany ny lalana atao hoe tsy manaraka ny tena fepetra fa mahatonga le hoe lalana mora simba zavatra hita aloha zay mpanao gazety zay mijery masonay de mitritra le arabe zay foana ny fiatombohany mitritra na hoe mitresaka de misamaka ny le izy de iny no mitatra de miendaka amin'izay de ny camion zany mandalo foana ny fiara mandalo foana dia rehefa mitambatambatra zay de miongotra le izy de lasa lavaka kely de lasa lavaka lehibehibe de lasa lavaka tena goafambe de hitatsika ny vokatra zay ny akamarony ny lalana izay tsy manaraka tsara ny fepetra io moa zany misy miteny ka le vola tsinona zao le vola fa raha vao miena ny resaka hoe atevena ny arabe de tsy ateza mihitsy io zay hoa tsy hoe ingénieur en travaux publics tsy hainay zany tsy nandalo paizana momba zany zay fa le izy fotsiny hoe tony olon-drehetra de mijery mitresaka le arabe de ahoana ny fanaraha-maso momba an'ireny sa fe de hoe maika fotsiny hoe vita de ahoana zay no zavatra misy kanefa zany na vola
avy any velany nanaovana an'io, zay ny akamarony tsy maintsy volambola averina na vola hoe volany malagasy, indrindrandrindra ny fikojana ny lalana anjaran'ny malagasy zany, ary zay no tena hoe manana andraikitra am'izany amin'ny fanaraha-maso ny zavadrehetra mihitsy ny fitondrana, satria misy fitondrana mipetraka eo aiza le fanaraha-maso, fa tsy hoe maika fotsiny hoe hitokana de andindy de akartista de amonomby de anao fety de anao an'zao, reny mandalo reny, fa le tena hoe fahatezan'ilay lalana izay no tena ilaina ho an'ny eto Madagasikara. Ny fanaraha-maso zany eto efa nytenenina foana, ny resaka suivi hoy isika, ny resaka contrôle zay teny ilazantsika azy fa hoe ny fanaraha-maso eto Madagasikara de nisongadina mihitsy ny tsy fisiany zany nanomboka hatramin'ny 2024 ka hatramin'izao eo amin'ny lafiny maro mihitsy eo, tsy misy fanaraha-maso, tsy misy. Ka raha iresaka fifidianantsika mitaky fanaraha-maso zany aloha dia andraikitry ny olom-pirenena tsirairay mihitsy aloha ny resaka hoe fanaraha-maso. Jereo ane izay fifidianana efa mifandimby zay de zao mifanontaniany ilay mpanao gazety namana vahiny izy, hoe efa impiry zay fifidianana tao Madagasikara. Io tsy resaka fifidianana filoham-pirenena ihany tompoko, fa rehefa hoe fifidianana zany ohatra hoe na fifidianana ben'ny tanàna, fifidianana ben'ny tanàna efa suffrage universel, suffrage direct, fifidianana mivantana zay ao am'le faritra, ao am'le district no mifidy. Ohatra zany zao ny eto Antananarivo renivohitra de ny arrondissement enina no mifidy, tsy misy idirany any amin'ny district hafa, ny any Avaradrano any aminay zany de ny any Avaradrano no mifidy. Raha resaka ben'ny tanàna de fifidianana efa impiry zay fifidianana teto Madagasikara raha ataontsika hoe raisina tao anatin'ny 20 taona efa betsaka ihany de mbola tsy voafehy foana ve hatramin'izao. Zany problema na lisy mpifidianana zany efa tsy tokony hisy olana ntsony zany raha ny tena izy. Zany resaka hoe karapanondro, karam-pifidianana, zay kipitsopitsony rehetrarehetra momba ny fifidianana tompoko de tsy tokony hisy olana intsony raha izay isan'ny fifidianana natao teto Madagasikara zay no isaina. Zany hoe efa tena tokony hoe expérimenté, efa voafehy, efa manana traikefa amin'ny tontolo-pifidianana. Fa inona ny olana eto Madagasikara? Ny olana eto Madagasikara raha vao miresaka hoe fifidianana, indrindrandrindra ny fifidianana resaka filoham-pirenena zany, ny olana de izao ny resaka tsy fampitokisana aloha. Ary normalna ny olona raha tsy atoky, satria isako misy fifidianana zao de ahitana tantara foana hatrany amin'ny fikarakarana, ao amin'le fikarakarana mihitsy ao no ahitana tantara. Io tsy vao tamity, io ane tsy vao hoe zavatra vao mipotra vao aingany, ity resaka hoe olana miresaka hoe poste électoral za hoe sinsise, ny endrika ivelany zany dia hitanao hoe ohatrany mipetrapetraka, misy ACC, misy CENI, misy an'izao, misy délégué an'izao, misy an'izao sisa hoe hatrany amin'ny fokotany de misy rafitra, de zay foana no voizina zany. Fa le hoe fahamarinana ao anatin'le izy, matoa mipetraka ny aya, matoa mipetraka ny tsy fahatokisana, de misy manodikodina ao. Le fanodikodonana tsy amin'ny resaka hoe taratasy ohatr' zao ihany, de hoe any de misy mikimaky any de tosona ny anaran'olona, tsy zany ihany natao hoe fanodikodonana, fa ny fanodikodonana eo amin'ny toe-tsaina ihany koa de anisany. Ka ireny zany dia raha ohatra ka hiatrika fifidianana isika izay hoe mipetraka moa ny daty hoe amin'ny 2024 hoe zany aloha zany ny tenenina, fa itsika aloha tsy tompony ampitso, an'Andriamanitra ny ampitso, zay an'Andriamanitra ny ampitso, tsy tompony ampitso ika, nga nisy nanampoan'izany Covid zany, fa reny izy mipotra de natrehana aloha. Ka raha ny resam-pifidianana zany raha ny tokony izy de hoe efa tokony voafehy zany rehetrarehetra zany,
fa io miainga amin'le olombelona mihitsy io no tsy mahafahana amoahana le hoe fifidianana tena madio sy mangarahara manaraka ny fahamarinana raha ny eto Madagasikara. Tsika eto Madagasikara nefa malaza ratsy malaza rasy tsika ary mahamenatra mihitsy raha vao miteny hoe Madagasikara resabola aloha de ay efa tonga de efa mivingivina mihitsy ny any ivelany any tram'ireny ohatra fotsiny hoe reny vola hoe momba ny hiatrehana ny Covid reny. Manala baraka ny toe-javatra misy eto amintsika. De resaka fifidianana hoe tsy maintsy ambenana foana ve? Tsy maintsy araha-maso foana ve? Tsy maintsy atao inona foana ve? Tsy maintsy hoe tsy maintsy ity tena arao. Satria maninona? Tsy maintsy arahana, tsy maintsy araha-maso satria betsaka ny totakely-pifidianana. Zay eto vao amoaka an'izay fitenenan'izay. Mahazo vahana ny totakely-pifidianana. Zany hoe fatatsika ndika zany totakely zany amin'ny fomba ao anatin'ny fiarahamonina malagasy fa fetsifetsy amin'ny ratsy ny atao hoe totakely. Fa misy koa ny totabe fa moa fiteny zany hoe totakely. Totakely-pifidianana. Mahazo vahana. De nandritra n'izay fifidianana be deaibe zay ary efa nisy ihany ny fanaraha-maso. Raha ny tiako Madagasikara zao sy ny HVM tamin'le fifidianana teo betsaka ny fitorinana tao ary efa niezaka hoe nanao fanaraha-maso efa betsaka amin'ny fitoriana izay natao fa ny alamaina. De zay le tenenina hoe tsy mainninina daholo ve zany reo avoka satria mantsy rehefa mametraka an'ireny fitoriana ireny zany resa-pifidianana ny resaka eto tany amin'ny ACC de tsy maintsy misy fepetra arahana de nalay naka avoka, naka manam-pahaizana, naka inona koa, naka professeur isan-karazany nalaina hoe andrafitra an'ilay fitoriana miaraka amin'ny profo. De ny tiako Madagasikara nametraka fitoriana oran'izany zay dia ny HVM ihany koa. Zay aloha ny tadidiko fa nisy ankoatra zay koa ny HVM ihany koa nametraka fitoriana fa ny alamaina ny alamaina zay miainga rehetra de efa zao ty de tsy dena anankiray ara ve na roa na telo natao hoe raha mirasa-tany na dimy de tsy nisy hoe tena nandaitra lay fitoriana fa de natao aloha zany hoe fitoriana de mba natao ny fitoriana fa tsisy ninona tam'le farany teo zany kanefa zany tsy natao hoe akivy ka ianao andro zany efa hoe nandray andraikitra tamin'ny fanaraha-maso mbola zany anao zavatra nisy dika an'izay zany am'izay fifidianana tonga eo de tsy maintsy atao x10 x20 x100 ny fanaraha-maso. Ny any ivelany moa mandefa fanaraha-maso mandefa mpanara-maso ino zany efa fomba fanao fa isika eto aloha tsy andry ny any velany sika vao hoe ndeha hihetsika anara-maso tsy andry ny any velany fa mandefa mpanara-maso ny any velany tonga zay avany fa isika ny tompon-draharaha eto isika ny tompon-draharaha zao ane misy ane karazan'olona mahita tompontsoa amin'ny tsy fisiny ny fahamarinana amin'ny fifidianana. Izy ireo mahita tompontsoa reo totakely-pifidianana reo mahita tompontsoa amin'izy mahita tompontsoa amin'ny tsy fivoahan'ny tena fahamarinana fa takotakonana any tsy hoe takotakonana fa tena takonana mihitsy hoe ny marina ary ny olona ny ivelany rehefa miatrika fifidianana dia am'izao fotoa zao tsy de misy hoe be fanontaniana zany tsony satria ny endry zareo efa mipetraka tsara daholo ny lamina rehetrarehetra tsisy an'izany hoe micmac zany na hoe mandroso be arana hoe logiciel za hoe ahoana ary ny alatra tompoko amin'ny resa-pifidianana zay efa mifanesi teto Madagasikara izy raha angalatra zay anana toe-tsaina an'izany dia ilana fahaizana koa le mangalatra. Ohatra mpangalatra ny tsy ao masonao izy mangalatra raha maka ny tranonao izy amin'ny alina izy mamaky ianao matory tsara ery manofy ery ianao de tonga mpangalatra ao anaty maizina mpangalatra matetika no manao ny asa ratsiny
fa misy koa mpangalatra amin'ny andro atoandro fa am'le tsy maho anao voaka kely ianao any ampivoatra tonga de ripaka ny entana bataindry zareo hatramin'ny vilany misy loaka tsy hita amin'ny vilany misy loaka ka le alatra raha miresaka fifidianana de misy ny tena spesialista am'zany asa aloha hoe ahoana fa le voka-javatra no ahitana zay ohatran'ireny hoe doublon reny matony hoe misy ny doublon de misy tanana olombelona zany mitape an'io na manoratra an'io e fa tsy hoe tonga ho azo fotsiny am'izay ny doublon fotsiny zay resaka zay fa misy zavatra amin'ny anaran'olona disaona hatramin'ny maty any am-pasana efa mitsotra any am-pasana efa milamina any mbola mifidy indray nisy an'izany ny teto ary zavatra tsy fahita eran-tany misy eto raha miresa fifidianana de zay nataontsika hoe efa impiry zay fifidianana teto Madagasikara zay de tsy menatra ve isika hoe mbola misy an'izany foana hony any am'izany firenena hoe Madagasikara zany de tsy menatra ve manoloana an'izay io anie rehefa tena hoe mazava tsara hoe narahana tsara ny fahamarinana tena ny safidim-bahoaka no mivoaka eo tsisy mitabataba zany fa hoe zay ny tena safidim-bahoaka ary zay ny takinin'ireo firenena miara-miasa amintsika hoe ny marina ny demokrasia raha mitentsika hoe amerikanina izay fa ny amerikanina tsy azonao lolovina hoe saritsara fotsiny hoe lazanao an'izao rehetrarehetra ao fatany zavatra misy eto fatany ary ny olona zao rehefa hoe hiara-iasa amin'ny Madagasikara raha vao resa-bola de fa mailo be de be ny zavatra miseho teneniny zareo hoe tena manahirana be raha vao resa-bola zany iny moa zany sationany fotsiny iny fa eo am'le hoe fanaraha-maso ny fifidianana zany mila atao tena mafy de mafy ny fanaraha-maso ny tontolo-pifidianana satria dia efa misy ny atao hoe favonona am'zany hoe fanodidona zany de mety misy teny zao many hoe ahoana koa nareo ny tonga de miteny an'izany nareo manao affirmation gratuite ndana jereo hoe aza mipetraka fotsiny eo amin'ny brao eo na eto Antananarivo eto fa mandana mandehandeha any ndana mandehandeha de ataovy ny fanadiadiana ary mataony olona tsy mahatoky nataon'ny tim sy ny ASVM fotsiny fa tsisy vokana izy de am'izao hoe zao hoe hoavy ny fifidianana de hoe hipetraka fotsiny am'izao zay aloha le tenena hoe mila ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsirairay avy tsy ny tim na hoe ny ASVM na hoe mpanoatra ihany mila mandray andraikitra fa ny olona tsirairay mihitsy satria misy mpifidy manty sady tsy tim izy tsy ASVM izy ny tsy panorama izy fa olo-tsotra izy olom-pirenena izy tsy RMDM izy fa mitaky an'izay fahamarinana zay ka raha tiana zany no hoe anana fifidianana madio sy mangarahara tsara dia mila fandraisana andraikitra ilay fanaraha-maso satria ny ratsy de manao ny asany aona moa ny tonga de misy miteny any ambadimbadika any hoe tsy maintsy zay ny lany eo tsy maintsy zao io tsy maintsy atao zay hoe alany sensisa tsy hanonona anaran'olona tsy maintsy zay ny lany eo io ndray aloha efa siora fa efa zao ka inona natao hoe fifidianana re olona inona natao hoe fifidianana sa ve zany efa mipetrapetraka daholo zay zavatra petrapetraka any ananany no samy teny an'izany hoe tsy maintsy zao ny lany eo tsy maintsy zay ny lany eo fifidianana io fa tsy tsangatanana akory sa saina manao tsangatanana volona mivoaka mpifidy eto Madagasikara dito hoe isa roa telo iza mandany any anina de fa ty tsy tsangatanana fa fifidianana miafina miditra any amin'le isoloara zay le izy ka hoana no miteny hoe tsy maintsy zao zay tsy maintsy zao zay de zany fitenenana zany de efa mahatonga ny olona hoe ny sasany ve zany efa inona zavatra konkononina sensisa ka ny olona am'izao fotoana zao efa tonga saina dia zay zavatra rehetra zay le hoe mila mailo amin'ity resam-pifidianana ity dia no amafisan'ny président Marc Ravalomanana zay izy moa sady filoha teo aloha no filoha mpanorona antiky Madagasikara no filoha mpitarika amin'ny mpanohatra ny RMDM de tany Bongo lava tany izy miteny zany président Marc Ravalomanana io
momba nyity hoe mila raha maso tsara. Lisy mpifidianana anisany fa ny tontolo mpifidianana mihitsy mila raha maso ary mila diovina. Fa misy ane sasany efa hita hoe zavatra tsy mety mandrasa fifidianana ny ao ambadika le hoe mandrasa fifidianana iza mony tsy mahandro fifidianana fa zao raha ohatra koa hoe fifidianana mbola mandeha am'le fomba mahazatra ihany ianao raha manendry gouverneur vao niteneniny vao nikaniny teo anivon'ny SVM hoe inona ary ty gouverneur ty ianao manendry gouverneur za tsy ao anaty lalam-pandrenana nefa ianao hiatrika fifidianana iza ny atoka an'izany fifidianana ao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa le rafitra tena hoe voalaza ny lalam-pandrenana zay lehibe ny faritra na chef de région tsy zay no izy fa ary fidiana fa gouverneur zay tendrena no eo nefa le gouverneur manana fahefana ngeza be gouverneur izay omena vola hoe iasany zany io iasany io koa mbola entre parenthèse io fa iasany fa tsy misy ireo mpanolo-tsaina-paritra nga misy mpanolo-tsaina-paritra zany zao fa de tendrena ny gouverneur de ny gouverneur ndray manendry zay mpiara-miasa amineo de zay nefa zany tompona andraikitra lehibe any amin'ny faritra nefa ianao hiatrika fifidianana 2023 de alefa fotsiny zany le izy nefa atao nananato be de be ny zavatra tsy mety efa be de be ny zavatra mandika ny lalam-pandrenana ka zay no mahatonga an'le hoe ny fifidianana tsy maintsy tonga na oelana oaingana io fa mila fandraisana andraikitra amin'ny fanaraha-masolo ilay izy zay tandrify ny tsirairay aza miandro hoe iandry eny na iandry ny tim na iandry zao na iandry ny SVM na iandry ny RMDM na iandry ny mpanorama na iandry en'izy na iandry ny président Marc Ravalomanana na iandry ny président Hery Rajonary Mampianina na iandry ny Rive Rakotovao na iandry en'izy na iandry ny Cordon Antime na iandry ny député Antime na iandry ny tsy fantako tsisy ny fampiandry fa tonga de raisina ny andraikitra ohatra ny ataony any amin'ny faritra rehetra any tonga de mandray andraikitra fa tsy misy manaiky hoe varotana sakabe lotsony eto fomba fiteny zany tsy antsony le resaka de zay no natonga ny président Marc Ravalomanana ohatra raha nandalo tany Bonglava izy ny teny mamerimberina manamafy miresaka amin'ny olom-pirenena ny amin'ny hoe ilaina izay fanaraha-maso izay tsy ny olona no ndrasanao anao an'izany fa ianao mihitsy mahatsapa hoe olom-pirenena satria ny hoavy ny fiainanao mihitsy zany ano tena atao hoe resaka ao anatin'ity raharaha ity ndao aloha arahantsika kely fa nandeha any tao amin'ny vaovao ny MBS tao izay fitenenina ataony ny président Marc Ravalomanana zay am'ty resaka tontolo mpifidianana ity hoe milaina de ilaina any fanaraha-maso tany Bonglava ary tsy metefa amin'ny vahoaka ny Bonglava ihany izay teny ny président Marc Ravalomanana zay fa ho an'ny olom-pirenena mihitsy manerana nosindreo arahantsika ry tsy nisy mpanakanto fa sikatokana araka ny fomba fitenenana de vory maro de maro ireo vahoaka ny tsara vehivavy ao Bonglava vao nigadina teo an-tanàna ity lehibe ny mpanohitra ity de maro ireo nangetaeta ny resaka taminy ary nitombo ampandehanana ireo vahoaka maro niara-dia taminy tsy nisalasala ireo mponina satria tafarainty sy ny manina ka avy de nitondra ny marary azy ireo ireo vahoaka akafotsiny zany hoe président zany président ianao aminay nitonga eto amin'ity tanina fokotana ambarata tsara vehivavy ty fandripalemana maka miaramily zay amin'ny atapitsira maro efa ataony devis maka akiraino azonay ferinay zay amina zadavy tsisy ombotsony ka miverenao anao dada amin'ny toerana fa atry nisy ny PSDR teto aminay de reo tanàna tsy nanana kely reo za hitanay hoe nandroso bakety nefa nea vao de miasa sasany de rava tanteraka ka hoy matsanao hoe verenanao ny fahasalamana zany io tena rehefa salama ny vatanay de velony zahay afaka mamboly zahay afaka miompy zahay afaka mikarakara ny ankohonanay zay fa io ny tena olana ka ny etaetaponay toko de mba
hanatsarana ny tobi-pahasalamana misy aty aminay dia ametrahana an'izay raha tokony raha sitraka ao. Zay ny tena zava-dehibe aminay indrindra dia fahasalamana. Eo ihany koa ny lalana tena hitantsika angamba reny zoranareo avy any fa tena jaly firy taona no nampanantenaina fa tsy mbola vita loatra eto dia miandraandra ny dady zay sa ahoana ary vahoaka nambararata. Tsy fanjarian-tsakafo ho anay aty ambanivohitra. Eo ihany koa tsy fahampiana ho an'ny fitaovam-pianatra izay hitantsika fa midadangana be ny vidin'ny fitaovam-pianatra. Eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana na izay rem-pianakaviana ara dia matsiaro sahirana satria ny vady aman-janakay dia miampina isan'alina dia sahiran'izay. Dia raha tonga ao aminay ny dalo dia manao antraforcé dia matahotra ihany ay. Vokatry ny takaitra noho ny doublon tranga tamin'ny fifidianana lasa teo avokoa izany fahoriam-bahoaka izany. Tsy vita ny vava fotsiny nefa ny fanarenana ny firenena fa mila fandraisana andraikitry ny vahoaka sy ny olom-pirenena ka nanentana ireo vahoaka ny filomarika Ravalomanana, Omalina sy Omailo amin'ny fifidianana ho avy. Mila mailo tsika teo aloha doublon zao re mety ny zavatra fampiasaina ny zany zany tsy maintsy raha maso ny liste mpifidianana ny laranao sao dia tsy ao anatin'le liste zay tena maika aloha adoa zany vao vitanareo zay zay isahana momba le concertation nationale. Notohanana fotsiny teto ireo vahoaka naniry ny iresaka tamin'ny filomarika Ravalomanana. Amin'izay tanàna rehetra alehany dia niverenany eo amin'ny fitondrana indray izay ny fiore toy itony teny an-dalana itony. Araka izany na hoelana hoaingana dia tsy maintsy iroso amin'ny fifidianana isika eto Madagasikara. Efa iaraha mahita izao ny takaitra sy ny fahoriam-bahoaka noho ny tsy fahaizany Kipan-Drajoelina mitondra any Madagasikara izay nanao ny fomba rehetra nangalaram-bato tamin'ny taona 2012. Anjaran'ny olom-pirenena no maka lesona amin'izao zava-misy izao. Zay zany le izy misaotra namana Iasina mpanao gazety eto amin'ny MBS nitatitra an'izay vaovao zay tany mozy teo tany Ambararata tsara vehivavy. Zay no voateny teo zany. Ka raha raisitsika le fitenenan'ny olona satria tena mena sehatra mihitsy ny olona ny fokon'olona ilazany marary azy dia tsotra ny amin'ny hoe resaka any amin'ny tsy fahamarina ny fifidianana dia mitarika fahampitehan'ny fiainan'ny iza-tokantrano. Zay dia mety hiteny ianao hoe inona moa ny fandraisan'izany? Misy mihitsy ny fandraisan'izany satria tsy mitovy ny atao hoe valim-pifidianana tena tao anatin'ny fahamarinana sy ny hoe valim-pifidianana miaraka amin'ny doublon. Tsy mitovy zany. Raha vao niresaka hoe doublon zany dia efa alatra ny dikan'izany, alatra. Ka rehefa hoe alatra dia mazava loatra fa tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka izany. Dia inona ny tantarain'ny olona teo? Tsy fandriam-pahalemana, tsy fahasalamana, tsy afaka mitsabo tena araka ny tokony ho izy, lalana ratsy be. Jereo zao le teo fa na 4x4 ara tena tsaitsaika milamina be no mandeha mitandrina be. Fa raha tsy ny lalana, tsy ampy sakafo, tsy fanjarian-tsakafo. Eto Madagasikara dia mbola misy ny tsy fanjarian-tsakafo. Zay tena hoe mahamenatra zany. Nefa tsy tokony ho zany mihitsy. Ny fitaovam-pianarana lafo be tsy zakan'ny olona tsony. Fa inona ny zavatra lokalokana hatramin'izay zany? Raha hoe ny taty amin'ny 2019 ka hatramin'izao. Reny zany le tena hoe fiainana andavanandro reny tsy tafavoaka. Tsy tafavoaka le malagasy. Ary io tsy any amin'ny tanàna Ambararata tsara vehivavy any Bongalava ihany fa saika ohatr'izany daholo ny amin'ny toerana maro eto Madagasikara. Ohatr'izany daholo ny fisehoan'ny fahasairanana. Zay le izy. Ohatr'izany daholo dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fanga tsy misy tompon'andraikitra, fanga tsy misy aizany fanatanterahana ny reny hoe velorahany hoe fampanantenana isan-karazany reny.
no zany no tenen'le olona oka aloha tsika ilamina tsara mihitsy isaina tsara fa ao zany miteny hoe reo olon'ireo ane tsy miteny fa rehefa tonga ny fotoana dia avoaka ny daholy ny alahelony sy ny fahasairanany. Rehefa niona tamin'ny président Marc Ravalomanana zao ny tany Abongilava dia niteny izy tena niteny ankalalahana mihitsy ary zay rehetra niteny teo dia fahasairanana sy fijalinana navoaka ny vavan'le olona fa tsy nisy mihitsy niteny teo hoe tena milamina tsara zay, tena afaka nampianajanaka tsara zay, rehefa marary zay tena voatsapy, tsisy niteny an'izany teo fa fahasairanana dia ozy le olona hoe tena miverena ianao dada, miverena ianao ka le hoe miverena dada mitaky andraikitra iny satria tsy maintsy mandalo fifidianana, tsy maintsy isy fifidianana eto. Dia eo zany ilay fanaraha-maso lisy mpifidianana aloha, iny aloha tena zava-dehibe fa tsy resaka lisy mpifidianana ihany fa zay kipitsipitsiny arao-maso mihitsy amin'ny atsipriany. Zao ny ao amin'ny seni ao tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy anie ohatrinona no anakaramanana ny olona ao amin'ny seni tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy zany. Ianao ve zao io manaraka hoe mihaino radio manaraka miara-manonjy io ianao mijery eo mifatalavitra io zany mahafantatra ve ianao hoe ohatrinona moa ny vola zay lanina amin'ireo zay rehetra karakara an'ity fifidianana ity. Raha miresaka hoe seni zao za aloha tsy mahalala aloha efa nitenentsika aloha hoe tsy fomba miteny hoe karaman'olona sy ohatran'izany fa zao fotsiny hoe raha resaka raharaham-bahoaka satria raharaham-bahoaka ity raharaham-bahoaka raharaham-pirenena mila mafantatra an'izany amin'ny maha-olom-pirenena ny vahoaka malagasy. Any ivelany any ane karaman Joe Biden ane fantatry ny Amerikanina amin'ny atsipriany ny any Frantsa fa nga i Macron nga afaka hoe iodikodina na iodikodina ny karamany atao hoe any amin'ireny firenena mbola anjakany jado indreny ohatra ny any Korea Avaratra ny tsy fantatrao mihitsy zany. Karamany Kim Jong-un ve tsy fantatrao zany, aiza ny loharanom-bola tsy fantatrao zany fa any amin'ny firenena zay tenena hoe firenena demokratika indrindrandrindra hoe tontolo mpifidianana ndao raha atao hoe Frantsa fantatry ny any Frantsa daoly amin'ny Tsipriany hoe zao ny vola miasa aty, zao ny vola miasa aty, avaiza ny fiavin'ny vola fantatra any fa eto Madagasikara ianao tsy mahalala an'izany fa ny heninao dia hoe mandrasa fifidianana nefa le fifidianana mampiahiahin'ny olona ary raha vao mipetraka ny aia dia misy tsy fampitokisanao zany, tsy matoky ianao tsony ny olona. Ianao manendry governeurako ahoana ny atokisan'ny olona zany zavatra tsy voalaza ao anaty lalam-panorenana zany dia lôzika be hoy isika raha mipetraka ny aia resaka an'izay fotsiny fa efa nisy doublon teo dia mbola le fomba nazatra teo aloha ihany ve mbola irosoana dia hoe anaovana forcine dia hoe tsy maintsy mandeha amin'io dia efa niteniny sehatra isan-karazany na ny fiangonana io na ny fiarahamonim-pirenena io na ny vondrona Europeanina vao tamin'ny lakamisy. Iza moa ny anaran'le ambasadorny Ramatoa Isabelle Delattre tonga dia nanitsy ndresaka taminay mpanao gazety za moa tsy teto fa ny mpanao gazety ndresahany hoe tena mety le fifampiresahana teny diplomatika no nataony fa ny atsy mmpanoana ny fitondrana zany dia tsy izany dia miteny daholo zay iteny eo ampanao fitondrana hoe tsy ilainy zany fikaonan-doam-pirenena zany eny io moa samy manana heviny fa ny fikaonan-doam-pirenena koa ane ianao koa ne tsy voatery anatrika an'io fa zao fotsiny sao de tara ny olona efa miroso makaty ary io tsy maintsy ho atao io fikaonan-doam-pirenena io raha mifanadiadina natao tetseroa dia tsy maintsy atao io dia aizany no ahita vola sy ny sisa vola zany fitaovana zany fa le finiavany malagasy hiatrika an'ilay
fikaonandoam-pirenena anavotana ny fireneny satria tsy tokony ho hitantsony zany hoe vita fifidianana de hoe mbola misy an'izao mbola misy an'izao ndray vita amin'ny fifidianana raha ny tena izy hoe voaka tamin'ny fahamarinana dia samy lamima samy manao ny asany de mipetraka zay olona voavidy eo de mandeha ny fiainam-pirenena zay ny tokony izy fa mba hatongavana amin'izay mba hatafavoahana amin'ilay fahamarinana avoaka de tsy maintsy misy andraikitra raisina fa nytenen'ny président Marc Ravalomanina hoe fikaonandoam-pirenena zany resaka fikaonandoam-pirenena zany a dia tsy azo itovirana zany efa mitenen'io daholo ny akamaroan'ny rehetra hoe mba hialana amin'ny mety de mbola atao hoe mety amin'izay fisavoritahana indray tsika ve tsy mba leo an'zany resaka fisavoritahana zany aorinan'ny fifidianana ka mba tsy isiny zany mba hampilamina an'le izy tsara mba ivoahany fahamarinana de aloha tonga de diovina de meloha fa misy karazan'olona tsy te hiditra amin'le fanadiovana nlay tontolo mpifidianana io ihany ty ihany zao ihany nahazatra hatramin'izay ka le nahazatra anao efa tsy mety amin'ny olona tsonyko tsy mety amin'ny olona tsony mandeha mivavaka ny FFKM matatsy tao amin'ny Saint Michel le farany teo tsisy olo-tenan'ny fitondram-panjakana tao tsisy zany ane de efa midika zavatra maro midika zavatra maro le izy anga hoe fitaom-pivavahana hoe natokana ho an'ny mpanohatra tsy zany le izy tsy hoe natokana ho an'ny SVM io na natokana ho an'ny TIM io na hoe ny RMD na ny panoramana reo moa zany ny tena fantatsika fa misy ihany koa ny sehatra hafa fa ny rehetrarehetra tsy nanavahana iny fitaom-pivavahana iny fa rehetra zany de ny zao ihany no mety aminay nefa le fikaonandoam-pirenena ny fodi-kevitra hijoroana amin'le izy marina hoe dinianao ny fifidianana fa misy resaka hafa ihany koa tsy maintsy hipotro raha jerena zany zao ren'le sosikevitra reny efa be de be mihitsy ary tena hitanao hoe misy sosikevitra tena goavana be ao anatiny ka ny fodi-kevitra hijoroana ny fikaonandoam-pirenena de ny mba hasoa ny firenena malagasy fa tsy misy miresaka mihitsy hoe ny aso ny SVM ny aso ny TIM maneny tena atao zay matso ny eritreretany sasany hoe mametombidahany mpanohatra ane io fikaonandoam-pirenena io tsisy ny teny an'izany teo fa zazany mety efa enjehan'ny eritreritra ihany efa tsy mahita tory izy amin'ny alina hoe ahoana ny hoaiza rehefa tsy ho eto amin'ity toeran'ity tsony ahoana n'izao rehefa tonga ny any amin'ny après ny aorinany 2023 de ahoana sy ny siasisisa ahoana ny tena ny jereny ahoana ny fianakaviako ahoana ny ankonako ahoana ny fidiram-bolako ahoana zay ny fanontaniana apetraka ny sasany kanefa tsy tokony ho zany le izy fa tokony hoe ahoana ny hoavy tsara ho an'ny firenena sy ny tarana satria resaka fireneny ty fa ny problema manokana ny resaka tokantrano samy manan'ny azy io fa resaka fireneny ty de zay le hoe resaka fikaonandoam-pirenena miteny foana ny sehatra isan-karazany hoe ilainy io fikaonandoam-pirenena io atsy zao arazaoko ny lasantsy ara tsy voafehanao fiainan'ny mbahoaka isan'andro ane zany lasantsy ara tsy voafeha fa misy manapika sidra misy manapika petrôla de simba ny moteran'olona de zao zany ianao zany isaky ny aka lasantsy isaky ny aka gazoala de iaia foana nefa zany hoe zavatra amidy zany mialohany ny ampidinana na hoe gazoaly io na lasantsy any anaty réservoir ny fiaran'olona de fa zavatra azo antoka anio misy test afaka anaovana test ane reny fa mialohan'ny amarotanao zany le lasantsy na gazoaly de maninona tokony efa azo antoka lasantsy na gazoaly ao anatin'ny cuve io am'ireny mpivarotra lasantsy sy gazoaly eny amin'ny station isan-karazany reny tokony zavatra efa vita testa vita fanamarinana ohatry ny ena amidy eny an-tsena ny mpitondra fiara tompoka tsy mivaky loha am'zany hoe sode zao ty rehefa miditra ao anaty réservoirany de zavatra azo atoka izay fa tsy eto amin'ny fanilakilaka eto anao fanadiadiny sisisa neto Madagasikara médecin après la mort foana reny ny faty olona tany Akazabeko faty olona ataria ikongoka
mipotra le izy zay vao mikoropaka tsy anao an'zao etsiketsika daholo ty zavatra rehetrarehetra ty de zao hatrany amin'ny solika andray de lasa mihaia ndray ny olona de mipetraka foana ny aia ta Madagasikara anao fifidianana de miaia ny olona normal izy raha miaiako efa nisy doublon teo zao ndray ny solika zay fiainana isanandro de misy manapika asidra misy manapika petrolina de gaga oatra mora lany ane izy zany nefa tsy oatra zany ny faharetan'ny fahalaniny ao anaty réservoir ay le izy kay misy tena olona eto ane tena misy olona misy fomba hoe tena misy olona tsy vanimbanina mihitsy eto fomba fiteny zany any anaty fiarahamonina any fa de atao daholo zany ty fomba rehetra ty isparana n'lay malagasy mpiray tanindrazana isparana malagasy ihany no potehany eto nisy orinasa potika teto tamy 2009 malagasy ny tompony de malagasy ihany no mifamotika eto de misy fahalery am'zany kanefa zao reny ohatra fotsiny hoe tam'ireny le hoe nirahana namaky trano nandoro trano tamy 2009 reny ohatrany tsy niova ny fiainany sasany ohatrany voamena eny letika fa nisy aloha tena ne tsara tao anatin'ny fotoana aingana de tena ne tsara fa ny sasany natao fitaovana fotsiny ary betsaka ny teny hoe voafitaka zay fay zay firy zay efa niakatra eto amin'ny miara-manony zay moa tsy de hiditra lava am'zany fa anjaran'ny ny rehetrarehetra no misaintsaina fa na zany na tsy zany aloha tsy maintsy resahana ny toezavatra tahaka an'izany ka ny lasantsy raha tsy voafehanao de ahoana hoe miaro ny zon'ny mpanjifa sy mpanjifane reo le lasantsy ane vidiny de indrindra moa zany reny le fiara le efa avo leta be reny na V6 na V8 de lasantsy mitapoka petrol sy asidra ve no ntsofoko anaty moterany reny nefa reny tena hoe saripady anisan'ny lafo be ny pièce satria mitaky an'lay hoe lasantsy tena madio tsara tena raffiné tsara zany ny takin'ireny motery reny fa de kofona tonga de mikohaka vana daholo tika pompier za hoe aily izy misy petrol eto Madagasikara misy an'izany zay qualité ana lasantsy efa tonga eto amin'ny firenentsika aloha efa tsy fantatritsika hoe avaiza efa tsy fantatritsika aloha ary io raha tsongolohana ane raha resaka lasantsy fotsiny mbola misy an'izany hoe samplon 98 zany ane fa ngatsika mahazaka an'izany tsy amidy eto zany ary io samplon 95 io raha ny eo a Frantsa hoa de mbola misy karazany io samplon 95 io mbola misy karazany de moneny olona raha mbola misy an'izany hoe inona moa le lasantsy le azo avy amin'ny zavamaniry sy ohatran'izany mbola misy karazany be de be ny olona fa ny antsika moa zany io gasoil lasantsy petrol zay ny eto Madagasikara tsisy manontany hoe avaizy io sy ny sisa le lasantsy gasoil tonga eto zany ny kérosène koa andefa ny avion zany mbola isy daholo efa tsy fantatsika hoe avaiza zay fiaviana misy ny lasantsy milamime zay fotsiny aloha ny atsika fa zao le izy misy manapoka ndray de hoe efa mandeha ny fanadiadina efa misy tratra ko ny moteran'olona efa potikako petraka amin'ny gendarme ny fanadiadina eny atsarany mampitandro filaminana manao ankety lozika ane zany raha misy zavatra tsy mety de manao ankety fa ahoana le zavatra hoe fanampitehana ny fiainan'olona ny tsy voasoroka ny zavatra amidy aman'olona zany zavatra fopla zavatra ratsy ka ny olona tsy mivadika atodoha am'zany hoe ka zay nefa nany ka zao ane mety ny tarino tsy nandray ndraiky raha efa tary zany fa ny moteran'olona aloha efa potika aloha sahirana hatramin'ny mécanicien tompoko raha neto Antananarivo sahirana satria tena simba daholo ty zay moa tsy mécanicien tsy manana fahaizana amin'io mihitsy ny tenanay aloha zany zavatra tsy hay tsy azo hoe dedadedahana fa ny sasany na zavatra tsy hainy ara de midedadedaka izy fa aleo manetry tena zay zany zao de manetry tena zay tsy mahay resaka mekanika na fiara zany tsy hainay zany fa ny anay asa fanaovan-gazety de any amin'ny resaka zavatra fa any amin'ny resaka hira resaka orga sy ohatrany
ohatr'izay fa reo hoe resaka mekanika zay tsy mahay fa ireo mécanicien izay mikirakiranyio motera io isan'andro no miteny hoe mieritreritra zany hoe sao de simba ary le pièce zao sao de simba le pièce zao ay tsy zany le izy ay le izy ary amin'ny lasantsana ny gazoal ary no misy mifangaro pétrole de mbola asiana asidra mba hanalana n'le lokon'le pétrole satria misy lokony izy ireny de mbola asindra asidra motera ave no asiana asidra pétrole ave tsopotika amin'ny fiaranao zany ara tsy voafe zany ara tsy voafe de ahoana moa no tsy hipetraka nia zay zavatra rehetra zany de ametrahany olona ahiah daholo satria efa misy zavatra ametrahany ka anjarany tsirairay no misaina tsara hoe ohatr'izany foana ave ty fiainantsika ty zany ohatr'izany foana ave de gaga ndray ny olona any ivelany inona ndray ny problema ao Madagasikara misy manapoka pétrole hony sy asidra ny lasantsy sy ny gazoal de ozy ny any velany hoe fa ahoana ihany nareo reto fa ahoana ihany nareo reto fa ahoana ihany dia efa hiditra moa namana faniry raha zafy manantany fa ny amezantsika an'izay zany de tsotra fotsiny ny amin'ny hoe raha le resaka lasantsy resaka gazoal misy manapoka pétrole sy asidra ny resaka tsy maintsy anamafisana x10 x20 x100 x1000 ny fanaramaso ny fifidianana de zao fotsiny no amtianatsika azy de ny hoe matomitranga izany hoe tsy fanarahan-dalàna isan-karazany zany misy mahasamanala voamason'olona sy ny sisa adia tena hoe tsy ametrahan'ny olon-dratsy zany ny fahatahorany ny fisinny hoe atsoina hoe fanjakana raha ny lojika mazy tokony hoe matahotra tsirairay zany matahotra fa hoe misy fanjakana eto Madagasikara ary zany fanjakana zany fotsiny zany no ataotsaina hoe fanjakana zany mipitarika zany manana fahefana zany tandremy fa sao de manao an'izao de efa mba mieritreritra daholo amin'ny zavatra atao sao de zao ary hoe raha tena hoe fanjakana zany de hoe mampiatra ny lalàna raha tena hoe fanjakana zany fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de tsy matahotra mihitsy ny mpanao ratsy dikan'izany zany ny mpitondra mihitsy ny tokony eritreritra miteny ny mpitondra hoe etsy mepita tsy mepita eo le olona fa etsy ihany miteny ny mpitondra hoe tsy azo ivarotana eto mbola mivarotra eo izy miteny ny lalàna ao anatin'ny fiarahamonina hoe tsy azo anaovana maloto tsy mbola manao ihany izy tsy misy manaraka zany de tokony eritreritra zany hoe fa inona no mahatonga an'izay fa eto tsisy ankeritreritra zany tsisy ankeritreritra zany fa de ny atao ihany no natao ka raha fifidianana io na inona mila amafisana izay le hoe fanaramaso zay fa tsy hoe iandreny ianina na hoe iandreny ianina zany moa zany averimberina foana zay satria ilaitsika ny famerimberenana an'izany ary tsy vitan'ny resaka fotsiny le izy fa resaka tao fa bajaivana tao fa mila fandraisana andraikitra fa tsy hoe iteniteny fotsiny eto de hoe zao hoe tena tsy mety ny doublon ka raha tsy mety ara ny doublon inona no andraikitra zany ao anatin'le izy amin'ny resaka fanendrena délégué za zao efa mila jerena daholo hoe iza ny olona mendrika an'izany any amin'ny resaka toko politika indray zany satria manana délégué sy ny sisa tsy firaisana tsikombakomba amin'ny ratsy teto ane nisen'izany hoe fidindry zalao ny délégué any sasany fidina vola ianao ny délégué any anina tia sosy de efa manao an'le mikimaky inona koa zany tsy aloha tsy manao fividianana tonga de tendrena any zay tendrena ny olona no rebirebena ohatra fa rehefa hoe tsy tokony isa ny fandrebirebena dia alao ary andeha amin'ny fahamarinana la izy ahoana ny atongavana any amin'ny fahamarinana mila miresaka aloha mila hoentina eto ambony latabatra aloha ny kipitsopitsony zavatra rehetra momba ny tontolo-pifidianana mba tsy azahoany ny totakely mpifidianana azovahana amin'ny zay fifidianana ho avy eo miarabany namana faniry ndao ary za tsisy eny ary miarabanao rina de miaraba ny teknisianna zay mampita ny sary sy ny feo
zay ao ambadika ao ny eto amin'ny foibe ny any faritany ny namana ao amin'ny radio mada zato teboka valo raha isika amin'ny modulation de fréquence zany isika zay manaraka ny fandarina rehetra na iza toerana misy atsika any amin'ny faritra sy any ampitandranomasina any de anovana ny araba maro ny zavatra ho resahantsika androany amin'ity fandaharana ity rina satria ny fivoarany vaovao dia maro fa misy tranganjavatra ny tranganjavatra misy eo manko eto Madagasikara dia tahaka ny hoe mampanody nefa ohatrany tsy de tena mbola malaza le zavatra tiantsika ambara le mampanody na hoe mampiteniteny foana amin'ny tranganjavatra zay misy ankehitriny lay zavatra anambara tamin'ny fotoanandro ary iainana amin'izao fotoana izao. Zany hoe eo amin'ny fiainan'ny olombelona manko za tsy resaka an'le effet cosmique, za tsy resaka amin'le karma fa lay énergie avoaka ny vava rina no tiako ambara. Ny énergie avoaka ny vava zany raha olona zay tsy développement personnel no resahantsika eto fa raha olona zany zay mianatra amina resaka hoe fandaliana mpiainana manokana tsy sixième sens na hoe aparatoka akory fa fahalalana fototra fotsiny de mahatsiaro izy ny amin'ny vatany zany ny amin'ny hoe misy dikany daholo ny zavatra ambara ary miteraka énergie io. Zay le antony mahatonga ny tolo malagasy miresaka an'le hoe avadibady impito ny lela vao miteny. Zay le mahatonga ny tolo malagasy miresaka an'le hoe ny teny tsy atao be fa ny mamerina azy ny sarotra. De ireny ho ampitenenana ireny sy ny zavatra ambara indrindrandrindra ianao rehefa mpitondra fanjakana rina de mila tandremana tsara. Tentsika mandrakariva ny ato anatin'ny fandarina hoe pezeo tsara mihitsy ny mot rehefa mpitondra fanjakana fa miteraka ireny énergie na mety ho positif na mety ho négatif zany fa miteraka koa ireny rina amina forsana zavatra mety makany amin'ny faharatsiana na mety makany amin'ny fahatsarana. De inona ny tiantsika resahana amin'izany? Ny tiantsika resahana amin'izany de lay filaza ny lay filoham-pirenena fon'izy candidat ny aminy hoe zay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 25 taona satria 2018 manko tamin'izany 25 taona nahazoantsika fahaleovantena zany hoe nisiny ny repoblika mifandimby zay nanana ny Madagasikara filoham-pirenena nanomboka tamin'ny taona 1970 zany hoe tsy kôtitsika zany ny 25 zay akalazaina tsy hoela ny nahaterahan'ny repoblika teto Madagasikara dia ny 14 oktobra. Kôtitsika iny zany hoe tany aloha iny mialoha ny 1960 fa raisitsika eto amin'ny 1970 le izy nakaty amin'ny 20 de rehefa kôtitsika zay ao anatin'izany fanazava-kevitra zay resahantsika zany dia mba ahafahany rehetra mba mandray ihany ny aminy hoe inona sinina tokoa moa zany ny zava-misy eto Madagasikara. Inona sinina tokoa moa zany ny zavatra efa niainana teto Madagasikara. De ilay kandidata amin'izany fotoana zany hoe zay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 25 taona no ataoko amin'izao ary hovitaiko ao anatin'ny 5 taona. Zao zany le izy efa taona zany zao no ny tantana zao fitondrana zao ny fanjakana satria tsika 2024 ka raha raisitsika le zava-misy amin'izao fotoana zao de vaka tokoa ny saina hoe tsy nisy nanao ary tsy fahita tao anatin'izay taona ny fandimby nisy ny repoblika teto Madagasikara zay ny zava-misy eto Madagasikara. Satria le olona niteny tamin'iny tsy niteny tao anatin'ny fony, tsy niteny tamin'ny tena finiavany sy fitiavany anty Madagasikara ty. Ambaratsika mandrakariva ny kisarisary maneho ny endriky Madagasikara amin'ny alalan'ny tongotra ankavia
Zany hoe sary tamin'ny Madagasikara dia tsy tongatonga foana zany. Ny adevitra miresaka amin'ny Madagasikara ny aminy hoe naninona misy zany vato zany, naninona misy zany vohimaso zany, naninona misy zany hoe samy fiara noa zany, misy ilany soratra zay azony Mosesy etỳ Madagasikara maro be. Jiosy Madagasikara, jiosy ny Malagasy, betsaka ny fandalinana zay nataon'ny mpahay tantara, zay ny fototra momba ny tantara Madagasikara. Ka tsy ny tantara nireo olona nandalo satria ara-tantara araka ny fampianarana zay fantatsika dia nanomboka teo amin'ny 500 amin'ny akabeany ny tantara fantatsika. Amin'ny akabeany hoy fa ny alohan'le 500 taona, le 1500 resahako, de efa nisy olombelona teto Madagasikara, efa nisy fiarahamonina teto Madagasikara, ary efa nisy tantara teto Madagasikara zay tsy azo kosehana. De betsaka manao fikaroa efa nisy tonga tany an'le hoe taona 700 teto Madagasikara. Izany nanjaka tamin'izany. Ahoana ny endrim-piarahamonina malagasy tamin'izany? Ahoana ny firafitry ny tany tamin'izany? Fa ny talohan'izay mbola sarotsarotra zany ny fandinihana ara-tantara. Fa nisy nanao fandalinana ary nisy niezaky ny namoaka boky. De ny fanombanana zany betsaka ao anatin'izay. Ka raha ohatra ianao mieritreritra filoham-pirenena dia mila mahafantatra ianao lay Madagasikara sy le vahoaka ao aminy le malagasy. Mila mahafantatra ianao ny soatoavina voalohany indrindra zay tsy teniteneniny zay soa sy toavina izay. Ary mila mahafantatra ianao ny kolotsaina, kolona ny saina. Tsy teny verin-droa zany fa teny roa natambatra. Hafa natao hoe teny verin-droa fa teny roa natambatra zany. Ka raha tsy mahalala an'le Madagasikara ianao zany, tsy mahafantatra an'le vahoaka ato anatiny ianao zany, dia aza mieritreritra aloha ny filoham-pirenena fa anatra zao hita amin'Andriamatoa Andrinina Rajoelina zao. Miala tsiny sika. Satria zany ny tena fahafantaran'le filoham-pirenena an'le malagasy sy le Madagasikara raha miaino ny fanazavana isan'andro san'andro ambaran'ny filohan'ny Repoblika dia osika hoe tsy ampy ny fahafantarany a Madagasikara sy le vahoaka malagasy. Fa raha fantany io, raha ampy ny fahafantarany an'io, ary tsika tsy miteny hoe ataovy amin'le faritra ambony indrindra fa faravaratsiny mba any amin'le Atsasa-Manila ny fahafantarany an'le malagasy sy le Madagasikara. De mitandrina izy amin'izay rehetra ataony. Ohatra, tsy sanikitika ny rovan'ny Manjakamiadana izy sy ny zava-misy ao anatin'izany rova zany na ny foto-drafitrasa. Raha ohatra izy ka mahafantatra tsara ny tantara ny Madagasikara, indrindra ny tantara ery ambony misy anjanya lapa izany. De mila miverina izy mianatra tsara n'Andriandraka, mila mahafantatra hoe iza moa Andrianjafy. Mila miaina izy natao hoe inona ny besakana, inona ny trano vola, inona ny mahitsy ela fanjaka, inona ny lapa masoandro, inona le tsangam-bato misy sarina vehivavy io, aiza ny fidirana ny vavahady, aiza ny fatsakana ao ambany ao, misy aviavy ety toerany ity. Betsaka ny zavatra mila fantariny an'izany. Na nino ny tiny nanorenana fiangonana ary ny alohan'ity ho trano vato be zay ka saitsika sina ascenseur, ataotsika lartissement sy ny sisa raha nangana azy tsika. Ary zay na tonga ny fanjakana ny fandimby taorian'ny famaizan'ny rovan'ny Manjakamiadana 9 Novambra 579 dia sahirana zay rehetra nikitika amin'ny fanamboarana ny rova satria mbaratsika rina tsy hoe alaina le vato dia apetrapetra-potsiny ao ka raha ohatra ka hitadiavana vato feno karazam-bato eto Madagasikara, na mena io, na gris io, na noir io, na fotsy io, na manga io, amina karazana granita. Ary raha ohatra ka hoe ambarina parpaing io vita malagasy zany, efa vita efa ela be io rova io. Fa nila fitandremana ny fidirana tao androva, nila fitandremana ny fikasiana ny tany tao androva zay verina fa tany masina. Ary matoa io natoetra teny ambony teny ahafahana mitsinjo lavitra amin'ny faritra manodidina Antananarivo.
na afahana ny fe nyendrika zany atao hoe fanjakana izany. Misy dikany de mila ay. Misy dikany zany. De mila ay. Misy dikany hoe mitodika makay zany varavarany rova, mitodika makay zany varavarakely. Ary maninona tsy mahazo mihoatra n'ity faritra ity mahitsy ela fanjaka, maninona besakana ny tato, tandremo vibration amin'ny besakana. Tandremo, raha tsy mahay an'izany aza mitetateta. À 25 à 30 mètres amin'ny besakana misy vibration. Resaka fahalalana akapobeany ho an'ny tantara zany, satria tany misy fady sady misy tompony ka tsy hoe tany ery anany ery nieritreretinao amin'le rovo dia atsangatsanganao le Colisée de vanim-potoana roa mifandona tantara tsisy fampidirany no atotonao anatin'le rova manjaka miadana. Inona ny idiran'ny Colisée amin'ny fanjakana romanina, amin'ny fanjakana teto Madagasikara? Fanjakana romanina mitarihan'ny Emperora mamono olona tam'lioana idina raha mandresy le olona matanjaka izy amin'izay fotoan'izay asandratra fangany isan'izany tao. Ny foto-kevi-dehibe nanangana mpanjaka vavy amin'izany lapasoandro zany tsy misy fampidirany mihitsy amin'ilay Colisée. Ka raha vao manaingina foto-drafitrasa eo ianao manitsaka ny tany fady ianao zay, misy zavatra masina daholo manodidina ny toerana io. Ho an'izay mino zany, ho an'izay tsy mino anazy. Ary zao hitantsika zao nampiasaina fotsiny le hoe misy ampingy nentina mpahay-tantara de nanao akanjo somary akanjokanjo tamin'izany fotoanandro zany de midina avy eny Androva nandeha aminakaty anosy taty. Fa tsy hainy le tantara, tsy fantatry le mpitondra, ary nafatany le izy tsy nitsiniaviny le izy. De mipoka daholo zay tsy hipoka vao nikitika an'ilay Colisée. Njabaka na tianareo na tsy tianareo, fototra ny angan'ny fahampitena, ny fanososena, ny zavatra nataonareo tao Androva. De njabaka na miditra ao amin'ny trano volo zany ianao, misy dikany zany, misy asiny zany, ny teny ataonao ao. Ary raha miditra amin'ny nala-pasasana eo ianao, ahoana mifiditra ao, ahoana fivoahanao, mitondra kiraro ve ianao, mitondra kapa ve ianao. Manana ny asiny ty Madagasikara ty, asombony zany asiny zany. Ndray hitantsika eo. De misy foto-drafitra asatrangana ndray ao anatin'izany faritra zany amin'izao fotoana izao. Ary efa nanaova ny MBS fanadiadiny zany. Apetratsika amin'ny fanontaniana hoe inona ndray zany foto-drafitrasa zany. Ny eo mbola manahirana. Ary zay tokoa le izy rina, satria tsy sahan'olona ankitena nanahirana. Io nge tsy hoe ndeha hividy tôle ery amin'ny kankely ery tsika, nandeha ndao hividy vato aiza any amina société zay mivarotra vato ohatra, de mangataka tsika fournisseur-na vato ny tiako tenenina, nandao hividy parpaing de manao commandena parpaing tsika, de misy mahazo ny marché eo, na hoe ndao tsika ny ciment mety amin'ity mafimafy kokoa, inona asa lafarza tsy fantatro, na Maxime ve? Tsy ohatran'izany le izy. Fa raha ohatran'izany hoe efa vita tamin'ny 1997 io. Fa ny hazo, ny fomba fananganana ny hazo, ny zavatra rehetrarehetra tao mandeha araky ny fomba tany. Sy araky ny rafi-pisainana nananganana azy tena ampiandohana. Mipoka daholo zao ny rano, ny rivotra, mipoka daholo ny raha latsaka, mipoka loza voajanahary, mipoka endrim-panonjonana amin'ny endriny samihafa. Satria tsy nahay nanitsaka, tsy nahay namindra tamin'le tanomasina le fitondrana amin'izao fotoana izao. Na tianareo na sy tianareo, zany zava-misy. Misy ny olona tenda. Amin'ny fitokanana azy no misy mitambotsitra, na alahelo mihitsy tamina lasany namana veve, satria tena akaiky namako be mihitsy ny prince Nodimandry tamin'ny fotoanandro io ny avy ny farafangana. Tsy manapoziko. De zany ve de tsy ampatonga sainy zany, mianjera ny vato be, miseho daholo zay zavatra rehetrarehetra zao, de tsy ho tonga saina amin'izany ve hoe misy zavatra tsy mety
mbola ignorena foana hoe zay tiatsika hitondrana an'ity ihany haitsika amin'ny lalao an'ity Madagasikara ity. Injera amin'ny vato be dia nisy maty ravy a tery amin'ny faritra ambony tery any. de zay tsy sahan'olona ka tsy sahan'olona nikitika an'ly satria tany misy fady, vohitra misy tompony, firenena misy asiny ka rehefa tsy hainao zany mandeha anao mampiana tsy problema nge mianatra tantara amina olona mpahay tantara na manisy mpanolotsaina momba ny tantara eo akaikinao, azo atao zany satria tsisy sekoly ny anarinao filoham-pirenena fa ny fahalalahana sy ny lalina ny biavina no manefy anao ho tompona andraikitra ary ahay zavatra. Zay le izy. De zay le tiako tenenina ao anatin'izy hoe tsy sahan'olona natao nandritry ny 80 taona mahery fa sahan'le fitondram-panjakana le izy. Ino fa le ivelany. Fa sahan'olona natao le izy. Sahan'le fanjakana marimarina kokoa fa tsy sahan'olona natao. De tsy kakitsika nialatra taolapatony nalaza taloha fa zao fatolena misy maka ny voamaso milevina 3 andro, misy maka n'le lo tapadoa le razana voalevina, masina zaza varira misy maka, mitranga daholo le loza rehetrarehetra amin'ny sendra zavatra rehetrarehetra zay verina fa tsy nisy nandritran'izay fotoana rehetrarehetra zay. Misy manao sorona taiza nisy an'izany de mipotra daholo reto famaizana samy hafa ny toerana manodidina ny voatra reto zay misy rova rakitry ny ela, satria feno fanontana fady le tanàna na tiana na tsy tiana, misy kolotsaina ny tanàna, misy sotoavina fa raha vakeliny zany mba mila ianarana sa mila ajaina zany. De zao ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Taizana Repoblikan'i Madagasikara no nisy an'izany hoe solika ny tapohana zany. Tapohana pétrole sy asidra. Pétrole sy asida, sulfurique. De pétrole natao amin'le izy de asiana le asida mba hanala an'le lokony. De ny zava-doza riny sarotra be nge protocole vao tonga any amin'ny station d'essence ilay solika. Satria aviditsika de mbola makany Tomasina, any Tomasina de mbola taterina makany ny logistique pétrolier, andray vao taterina makany ny station d'essence. Ary misy rasdiso ratsana mpanara-maso ny kalitao any solika, tsy haiko aiza ny asan'izy ireny. Moteran'ny olona de vao tonga le izy de misy station d'essence traingo anatin'izany, tsy fahita nandritry ny 80 taona zany. Ary tsy sahan'ny olona natao zany fa sahan'ny olona natao amin'izao fotoana izao, sady vokatry ny fahantrana, vokatry ny fahalovana, vokatry ny fanimbazimbana an'le malagasy ka tsy atahorana izy atsony le Madagasikara dia manomboka amin'le mpitondra tsy atahorana. Sany zava-misy eto ane, mampalahelo nge le zava-misy eto Madagasikara. De hoe valo ny voasambotra andeha le fanakatonana station d'essence sasatsasana, ary isy le fandehanana tampoka zany inopiné mankeny anivon'ireny station d'essence reny. Tizana n'olole moteran'olole efa potika. Ka ohatran'le jiramatsy izy de le stage matanjaka be ohatran'io nandritry ny 80 taona fa nisy le izy amin'ity fanjakana ity. De iza moa tsy ny tanisa sy tsy ny taraina hoe ireto ny zavatra potika tao an-tranonay, aiza ny fanonerana. De mandeha makany ny jirama de tsisy fanonerana nefa vokatra ilay tension miaka-midina, vokatra ilay délestage verina de mipika, verina de mipika. De ity misy fahasimbahana motera na fiarakodia an'olona fa zao tsisy afaka miditra tseritra amin'izay. De ho avy ny fanjakana de anao fanadihadiana de hoentitra ny fangatsy zany nataonareo tamin'le hoe nisy ankizy vavy manipy amin'ny 4x4 raha de drogué, aiza ny suitiny amin'izao fotoana zao. Fangatsy nanokatra fanadihadiana nareo momba nandeha kaleka, aiza ny suitiny amin'izao fotoana zao. Fangatsy nanokatra fanadihadiana ary nanamby vola momba le hoe pilôna nisy nanapaka teny akaiky nandre-pamaky sa taiza, aiza ny suitiny.
le volamena mivadika vy. Volamena mivadika vy tsy soetiny daholo mifangalarana zaza varira, tsy soetiny zay zavatra ataon'le fanjakana. Ka tsy mahagaga koa le izy raha ohatra ka misy milalao any ambadika any am'la hoe solika misy manapoka ary tonga hatrany amin'ny station d'essence de misy indray rina le solika lehibe iny, non, le fiara fitateran-solika lehibe misy indray manondrana sy mitsetsitra indray le solika ao anatin'iny atao amin'ny bidon. Misy mitroka. Misy mitroka. Troka eny am-panidinana. Tsy fahita ho any nandritry ny 80 taona zany. Ny zavatra efa nisy teto kosa aloha de hoe nisy nanodina ny solika ny jirama. Zany hoe le solika hita maso, ny solika ny jirama ane ka tsy vidina eny amin'ny station d'essence fa livrena, misy fournisseur reny milivre. De misy prix zay tsy mitovy amin'ny prix eny amin'ny station d'essence amin'ny vidina. De ny lokony hafa. De ny lokony hafa le filoro fa hafa lay gasoil tsotra. Fa tsy hoe ndeha hividy bidon 20 litres, zany koa misy amin'izao fotoana zao na 100 na 200 litres. De iny ndeha amidinana ny jirama eo aloha de le vola azo kely amin'iny mividy indray atao 400 litres indray satria nahazo tombony kely, de mahazo tombony indray amin'iny de atao 600 litres. Tsy fomba fiasan'ny jirama zany. Fa lasa hitsy zany am'le fanjakana ary ovintsika ny tsy nahita an'izany hoe mba hiantohana ny délestage sy ahafahana tsara mampandeha an'izy, non, ahafahana miantoka zany an'le fampandehanana an'lay milina ny jirama de iangaviantsika andoha tsara ny facturantsika mba ahafahana mividy solika eny am'ireny mpanjara solika ireny. Lasa zay sisa le jirama. De mbola mahavita zany hoe tao anatin'ny 4 volana, tao anatin'ny 4 taona zany io réseau anapanapoka solika io no nahavita an'izay Rina Rabe Mananjara. Ambony ny adevitra efa niresahany namana mpandray anjara fitenenina teto hoe ratsy ny kalitaon'ny solika eto Madagasikara. De tsy vitan'ny efa ratsy le kalitaon'le solika tonga eto Madagasikara. Fa miresaka solika mankotsika de zao lasantsy, gasoil, pétrole ny ao anatin'izany. Fa mbola tapohany zalandray le izy. De 4 volana sy 4 taona zany no nisy réseau nahavita an'izay ka zao voatraingo, voatratra, fomba fiteny daholo koa zany. De mbola afaka miteny le gouvernement ve efficace am'izao raharaha zao. Afaka miteny ve le gouvernement fa crédible am'izao zavatra mitrango zao. Fiainam-bahoaka isan'andro zany. Isan'andro ahitana an'izany ary tsy vita mampimetsy le izy fa mahasositra. Mampalahelo. Mampalahelo anakale zavatra e. Matezitra. Kinona ko le ministra anao Varina Mizara efa impiritsika miteny misy zavatra ambony io fizarana lapadera io. Nde velomo ny jirama, nde miasa saina momba ny jirama, ahoana saofika efa nahazona vola, ahoana ery farantsana, ahoana ny amin'ny volo be. Misy bassin de retenue aiza, de firy eto Madagasikara, tokony hitrandraka barazy tahaka n'inona tsika, fa ny resaka hydroélectrique ihany ny ahafahantsika manodina zavatra eto. Ny termika ty mandany vola be, mame vola ho ana fournisseur hafa, ary mandany vola amin'ny fanjakana 500 milliards ny subvention jirama riny dariary. De ozy ministre ny économie efa lany zany. Le tam'le LFR 2022 500 milliards en subvention jirama dariary. Zany hoe 2500 milliards de FMG. Raha ny subvention jirama zany nandritry ny vanim-potoana ndeha tombontsika mihitsiny 7.2 satria zany moa fanonganam-panjakana azo akatsika référence amin'ny fahampiteny Madagasikara amin'ny fomba ofisialy. De tadiavo nanomboka ohatrinona ny subvention jirama ny ainga teo. Na tsy teo aza fa tahoriana kelin'izay. De efa nahavitana zavatra maro be teto Madagasikara zany. Fa le ministra lasa manao lapadera.
iny izy iny. De izy mame de ary amin'ny fokotany gosy, ary amin'ny fokotany zao, ary amin'ny alina ndray. De mitovy lahatra ary te hilahatra am'le kabinetra anisa. Tony zao raha sy diso atany tsoromandidy tany tony. De tsony zao natao hoe asa ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Lapadera folo de zarain'le ministra any amina tanàna anankiray. De tony hoe zao le asa goavana. Fa misy asa miandraka ohatran'izao satria ny fanekeny le fitondrana tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'le vahoaka de hoe hitondra ny mazava fa tsy niaizina intsony. Ary hitondra ny fandrosoany Madagasikara. De zao no entiny zao hoe ministra de mitondra lapadera. De rehefa miala am'izao ndray de lasa mitondra moto my style eraky ny tampo-tanety. Mbola misy afaka ohatriny tony e. Tony resaka kodiaran-droa fisesehoana sy ny sisa tony. De manao an'le karazana zile zao, de manao eny endao hiasa sy ny sisa. Fa le jirama mbola mienjera amin'ny tany. De zao tsy vitan'izay riny akoatrin'le hoe may andeha kaleka, misy manapaka amin'ny pilôna. Tsy tafarina tsony le jirama, tsy hita zay marina momba azy. Zao tsika efa mois d'octobre anitsaka. Nambaran'le filoham-pirenena tamin'ny volana janoary ny amin'ny hoe embolana eo na fito volana eo de veriny io. Aiza zany zao. Afaka ve le délestage. De io le fanambarana ndray, inona amin'ny zavatra nitranga. Misy manapaka ny solika. Ary efa tonga any amin'ny station d'essence, gravy anie zany e. Zany hoe le asa fototra tena tokony natao, mission principale an'le ministra sy le départementa misy azy, tena tokony hitondra fanadiovana, fanatsarana. Ainga avao am'le tontolon'ny angovo ny nametrahana azy eo. Ary raha ohatra izy ka reconduite amin'ny formation gouvernemental farany teo, de verina fa misy résultat andrasana aminy. Fa tsy hoe ndeha anao anao selfie de hiaraka amina solombavy moka amin'ny andro alina de mametaka kely lapadera ianao mazava ny tanàna. Hoe firy fokotany Madagasikara rina? À peu près 20 000 fokotany. Nareto latsaka kely. Ny bureau de vote manodidina an'izay, zany hoe latsaka kely n'izay zany ny fokotany. Ao anatin'ny fokotany ray misy quartier firy. Ao anatin'ny quartier ray misy zana-tanàna firy. Mila mahay an'izany koa nareo. Ty misy fokotany. De ao anatin'ny fokotany mety misy quartier telo na efatra. De iny quartier ray iny mety misy zana-tanàna kely, ery tanàna kely folo tafo, ery zana-tanàna kely. Lapadera iza. Sy fotoana ohatriny ahoana na ahafahan'le ministera ny angovo izara lapadera amin'izany. Fa échantillon mitovy an'ilay maquette na EPP, CSB, direction régionale na police io na FOP io na fonction publique na sahala amin'izany no misy. De ohatriny tena miasa le ministera. Io ny io résultat hitatsika io. Io ny résultat hitatsika io. Miakatra amin'ny vidin'ny solika tsy voametrizé le izy. Ary mbola alahelo mpitatitra zany amin'izao fotoana izao. Mbola alahelo mpitatitra ny tsy ahafahany mametraka ny sarany fitaterana amba mety azy. Zao ndray potika amin'ny fiarakodia. Satria kitotom-pitantanana misy eto Madagasikara. Manenjika JMJ mialatsiny. Ya de manangana an'le jiro de somokotra riry izy menakavy manangana an'le poto. Fangatsy tsy misy olo-kafa tokony hanao an'izany e. Misy asa maro be tokony ataon'le fitondram-panjakana fa tsy hoe asa amina hoe taitaitra fotsiny sy mahiratriratra de aseho amin'ny rehetra de hoe miasa izy. De tonga amina fokotany kely anankiray ity de mizara lapadera kely efatra, mizara lapadera kely 12, mizara lapadera kely 10 de anaovana fihetsiketsehana mahery vaika. Toko ty misy région, ohatra Bonglava, zaka ny volan'ny région nge raha lapadera e. Ohatra inona ny ristourna miditra amina miliara ao anatina faritra ray.
raha vahantsika eto daholo mifaritra reto eto Madagasikara de misy vola miditra zany rino, misy vola miditra zany, na nalanjorofo io, na tsy moatsinana io, na vatovavy io, na fitovinana, na bongolava io, na vaky na karatra, na nalamangy io, na diana, na sava, na melaka, na mena be, na atsimo andrefana, na aiza na aiza, misy vola miditra satria samy manana ny mampiavaka azy mifaritra rehetra. Ao ny resaka vato, ao ny resaka vary oatra na loatra mangoro, ao ny resaka produits locaux, maro be, ao ny resaka immobilier, ao ny resaka jonan-dranomamy, jonan-dranomasina. Dikan'izay misy vola miodina amin'le faritra zany. Ny faritra dia afaka mividy lapadera. Ahodiny amin'ny commune maro samihafa ao anatin'le faritra tantanana. Zany hoe district de misy commune de misy fokotany. Ka raha lapadera ray, raha tena mitady société ray ny faritra, de manontany izaka mametraka tsara am'le zao ny besoin-nay, ity ny budget-nay, akoatra ny budget men'ny fanjakana. De mba afaka izy mitady orinasa iara-iasa aminy dia milivre lapadera. Raha tsy hoe misy surfacturation ndray. Raha 2 millions de francs iny lapadera iny, tsy haiko firy watt iny, plus de 100 watt. Raha folo menao 20 millions zany, sy tamin'ny faritra ny zany e. Hita amin'ny faritra zany. Ary raha alefa any commune zany, ohatriny na ny FDL, ohatriny na subvention commune, ohatriny na vola miditra amin'ny commune, hita amin'ny commune koa zany. Dikan'izay ny ministère de tokony tsy hivaky loha amin'ny lafin-javatra ohatran'izany, mety manao ny ataony raha mba misy zavatra kely mba ilaina fanampiana, fa tsy mila ministère zany. Hoe ministre Pluton tiako tenenina. Azony atao mampaniraka ny directeur régional na interrégional, mameaniny amin'ny alalan'le ministère. Raha ohatra izy ka te hanampy, fa tsy hoe iny mihitsiny, ohatriny hoe de kely asa le ministre. De lasa ndray manalazy amin'ny moto de te ampiseho hoe na firaisakiny etsero. Fa betsaka hoa ny miasa, ny asa miandry andreo tompon'andraikitra samihafa eny anivon'ireny ministère reny. De lasa tsy miasa araka le tokony izy, lay tena tokony andrasana aminy, le ahafahana ahazona vokatra riny résultat. De io ny zavatra misy hitantsika io. Mahasorena mieritreritra an'le izy. Ny fanjakana ingeny tokony antoka amina fahafahany vahoaka sy fahazony vahoaka zavatra tsara, kalitao hoe zany ingeny ny asan'ny fanjakana e. Fa maninona miseho zao rehetrarehetra ao, dikan'izay goragora ny asan'ny fanjakana. Tsy manao ny asany araka ny tokony izy le fitondram-panjakana. De andro indray zao tsika rino, inona ny ambarandro manam-pahaizana sy roeraoera sy ridetaka, de ho tondrona indray ve fa ntimma sy mipanohatra ny ao ambadiky ny solika mitapoka, ary mandefa alizy any station d'essence, de lazaina fa sabotage économique indray ve? Asa indray mba enotsika indray. Inona indray ny alibi, inona ny argumentaire reto amin'ny zavatra io. Fa zany de midika fa mauvaise gouvernance misy. Na tianiza na tsy tianiza. Bande d'incompétents. Tsy afaka ianteherana tsony hitatana firenena. Raha mitomitoa zao, satria tsy fahita tao anatin'ny 80 taona daholo zao hitantsika rehetrarehetra zao, de tsy haitsika hoe aiza nisy an'ity Madagasikara ity. Fa re olo reo zany de efa miketrika mihitsy hoe raha azony atao de mandoko ny ranomasina, mandoko ny rano, mandoko ny lanitra ho lokona orange sisany. Fa tsisy raha manjary eto Madagasikara. Fitenina loatra zay. Tsisy raha manjary. Apiko bongolava misy tsisy raha manjary nama. Kokoa nareo amin'ny bongolava any. Nahazo message koa manko tsika avy any namana rehetrarehetra.
tsinjorivo 22 zany manaraka atsika zany satria misy namana mafinaritra ary Andrepotsy zany commune ny foroniny zany feno arivo be misy an'zany efa tamin'ny raika am'y 770 zany no hoe tokony commune taty oriny zany vao tafiakatra commune de miarabanareo any Andrepotsy any efa tantsika manko de tsika daholo le tanàna satria nisy namana koa de efa feedback taty amintsika manaraka zay raha faniry misaotra betsaka ka raha mbola mitoy reo olo reo eo asa zay azo an'ity Madagasikara ty ny tsahan'olona natao tao anatin'ny 80 taona ataon'ny olona am'izao satria faible le fanjakana satria efa mifandrefy ao izy menakavy ka ny olona nitendreny le mpanendry sa mandrefy an'le mpanendry le mpanendry tsy anana amin'ny fahefanantsony le nitendreny matahotra indray izy satria fa tsokona mifankahita grante ozy député Rambosalama zay rehefa miteny matetitetika de mifankafantatra atota taratasy de mifampiandrikendry toyiny de tsisy raha manjary tsisy zavabanina de inona indray zany zao no hoentsika rina rapitso efa tonga any za tena tsy nino mihitsy ho tonga any amin'ny station d'essence any ireny solika mitapoka reny satria everiko hoy na protocole na procédure zay fomba ilazana azy ahafahana zany sy ny resaka sécurisation an'ireny solika reny ho tonga any amin'ilay toby famatsiana solika tena tokony ho strict mihitsiny fa kaina gaga hoe tonga any amina station d'essence ny olona efa sahirana mividy rivotra zany koa nge problème ataony zalahany amin'ny solika akoatran'le kalitao ratsin'le solika de hoe mividy rivotra le izy le zany ianao mividy 50 000 ariary tsy 50 000 ariary complet ny azonao ao le tsy miodina ihany le compteur miodina mety valeur ana 30 000 ariary ny eo problème ny eo ale Madagasikara tsy tatsony carte sécale teo aloha problème efa novaina fanilo izy zao de inona foana ary de ozy le naman'izay zaranga tena andeha iovatera tany hafa mihitsy efa tena leo nefa tsy solution no mitsoka satria tika eto tsy par accident na malagasy atsika sy nahatonga atsika eto Madagasikara fa tena tendrin'Andriamanitra io fa zao vokatry ny ataon'le mpitondra de mizaka an'izany le voaka malagasy de miverina eny androva amin'izay ny adevitra tsika de aza miteniteny foana tsony hoe zay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 70 taona no ataonao dikan'izay tsy zavatra tsara iny fa zava-doza zava-dratsy no hita satria be da be zany le asom-piandrianana tokony ho tandrovina tokony ho akatoavina zany tsy midika akory ny hoe nde manompo sampy nde manoatra tsy any le tiatsika tenenina avao tsara ny adevitra sotoavina kolotsaina asina zany resahantsika zay ny resahantsika eto ka raha mbola tsy mahatsapinareo fa ity Madagasikara ty de fonjanahary nosy tamin'ny masina feno fady ary mifamatitra amin'ny vahoaka tsara mihitsiny zay nge no mahatonga le tsisy manana eto ambonin'ny tany tanindrazana zay mahatonga le masina ny tanindrazana ina ny ira-pirenena ny titre talohan'ny idiran'ny kristianina teto efa nanala an'izany Andriamanitra zany malagasy fa ahafantarany Zanahary azany loha sa mangina anjerena fa Zanahary ao atapony loha nahalala natahotra izy tompoko ka natainombo mivadika raha tsisy mangalatra zao raha zanany am-pasana misy mangalatra satria ny antony tsotra rina efa tsy matahotra tsony fiarahamonina efa tsy matahotra tsony fanjakana de matoa misy solika mitapoka any amin'ny station d'essence tsy matahotra fanjakana le malagasy matoa misy mangalatra amin'ny masony zaza variva tsy matahotra fanjakana le malagasy hatramin'ny vahiny ko tsy matahotra zao misy kenyana mitondra inona moa mitondra rongony zay aiza taiza tao anatin'ny maharepublika Madagasikara na enotsika an'izany 70 taona héroïne cocaïne misy fotonga teny député Rambo zay hoe asa drogue inona moa malefadefaka zay
de zany mahapotika n'le zaza malagasy le tanora am'izao fotoana zao rina arabe mananjara anokely azy amin'ny lafinjavatra rehetra fa isotry raha nkely fotsiny aloha zany anoizantsika ny satria mbola misy sujet ngena ngeza be ho resahantsika koa rehefa aveo fa tiatsika resahany zany de zao tena mila mandoalika mivavaka mihitsiny le fitondram-panjakana mila miaika misy zavatra tsy nentina taona teto amin'ity Madagasikara ty mety ho sarotra aminy mandray an'izany zavatra resahantsika zany a mety ho sarotra aminy a ka izy ara-moa na ninina jerevo ny fanjakana Amerikanina mbola mipaika baiboly izy tsy nanao an'izany amin'ny mahafomba atsika anatin'ilay a fianianana ety indray amina resaka asina sy fomba sy tany tsisy adzainy de ahoana ndray jetsikagy ianao raha ohatra ianao zao sisa ny faran'le vahoaka riny dahoara eny ary isy saintsaina tsara teny faniry raha zafy manatany zay fa tonga ihany koa moa ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny tika Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany faefatra ny colonel député Rambo zany dia mbola mandamindamy izy dia ivereo ifaniry raha zafy manatany hiaraka aminy zany satria mbola misy loha hevitra hafa ihany koa zany mbola ho fakafakainy eto ka zay mihitsy le mahatonga ny tsy fahombiazana eto amin'ity firenena tsona hoe Madagasikara ity any vao miainga mihitsy de efa misy vao miainga mihitsy ina moa no tena tenena am'le hoe vao miainga mihitsy tsy niomana amin'izany hoe fiatrehana fitantanana firenena izany tsy niomana zay no mahalaza azy ary io zany a tsy hoe olona ray ihany na olona roa na olona telo fa any amin'ny rantsana isan-karazany ihany tsy misy fiomanana mihitsy ohatra fotsiny zany zao hoe amin'ny resaka hoe resaka gouverneur io zay tsy ao anaty lalam-pandrenana iza misy an'izany ao anaty lalam-pandrenana de hoe ty no atao gouverneur natao eo manao ny asan'ny lehibe any faritra de rehefa jerenao le izy tapitapoka le fisiny le hoe anaranao hoe gouverneur nefa ny fitantanana firenena tsy tokony ho tapitapoka zany fa tokony hoe manaraka tsara ny rindran-damina de le olona am'izay zany apetraka eo am'le andraikitra ampiatsoroana azy dia mazava loatra fa tsy niomana am'izany mihitsy izy tsy niomana am'izany fa de hoe zao zany ny teny miainga avy any ambony any dia atao fotsiny le izy zay le izy tsy niomana ka ao anatin'le tsy fiomanana ihany koa ny tsy fahafantarana ny fiainan'ilay firenena de lasa maninona lasa manaonao foana fiainan'ny firenena zany ny tantarany ao anatiny tsy maintsy fantatrao ny momba ny tantarany firenena io zay ianao zay vao miditra amin'io fa tokony manery tena aloha tena tsy haiko ty de alao aloha mianatra tsy maninona mihitsy alao aloha mianatra fa ny eto amintsika ny adedahana ny lasa aloha de avy eo lasa manaonao foana de mezan'ny olona fotsiny rehefa avy eo ary tsy vitany hoe mezan'ny olona fa misy fiatraikany ratsy aty amin'le vahoaka izay tantanina aty amin'le vahoaka izay hoentina jereo anie ny anglisy jereo ny anglisy maty mpanjaka Elizabeta faharoa fa ny mpanjaka Charles fahatelo izay eo amin'ny seza fiandranana amin'izao fotoana zao efatra amin'ny fahazazana anie de efa nampianarina de zao zany zao rehefa tsotsondray Charles de izandray ny ao William mandray ny ao dieny zao William de efa ampianarina amin'ny atsipriany William mandray fa mananjanaka an'iza le zanan'lahy matoy iny George mbola zazakely dieny zao de efa ampianarina tompoko satria efa fantatra hoe ity olon'ity no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana any a Grande Bretagne amin'ny fotoan'androny de efa miomana efa ampianarina de tsy manaonao foana amin'ny atsipria mihitsy ahoana ny fomba fipetraka ahoana ny tantarany ity Grande Bretagne ity ahoana ny momba ny lalàna isan-karazany de efa mianatra tsy maintsy mahay teny anglisy tsara tsy maintsy mahay teny anglisy tsara ny eto amintsikako mpitatana ianao mpitondra ianao
nefa maro ny tsy mahafe ny teny malagasy. Hira-pirenena tsy hainao ny andininy telo. Nefa zany tokony ho haitsenjery raha ohatra ianao hoe mipetraka eo amin'ilay toerana dia tokony ho hainao tsenjery mihitsy zany aloha ny zavatra voalohany indrindra. Hira-pirenena ve dia tsy ho hay fa mandinika ihany zay zay mampanao gazety mandinika zay amin'ireny fety isan-karazany ireny fa misy olo-mpanjakana tsy misokatra mihitsy ny vavany. Tsy misokatra mihitsy ny vavany rehefa mandeha ny hira-pirenena zany andininy telo. Nefa zany ny tena hoe tsy maintsy hay. Dia inona moa no firenena andeha amin'izany dia tsy mahagaga raha ohatra hoe mananganangana an'izao zavatra tsy fantatra rehetrarehetra zao. Miala ao anatin'ilay sehatra, miala ao anatin'ilay fomba. Ty mantsy misy miteny ty fombafomba ty manompo sampy zao hoe tsy any le izy. Samy manana ny fombany io, samy manana ny mampiavaka azy io, ny firenena tsirairay. Samy manana ny mampiavaka azy. Fa ny anao malagasy zany inona? Efa mesimba daholo zay tany aloha rehetrarehetra tany dia tsy fantatra le taranaka teoriana intsony dia inona ny mampiavaka anao zany? Dia zay sy tiavany Maurice ihany ianao. Raha resaka kolotsaina ve dia itsika ve dia hoe tena ohatra hoe resin'ny Atsilary eo? Raha resaka kolotsaina zany, matony nasiana ministera misahana ny kolotsaina dia misy dikan'izay. Matony nasiana ministera momba ny tontolo iainana dia misy dikan'izay. Fa atao inona ary ireny ministera ireny? Atao inona? Raha ohatra hoe resaka kolotsaina zany zao, ny resaka tantaranao, resaka fiainam-pirenenao, resaka voaingana mihitsy zao no nahita efa tahiry tsara efa elabe. Tahiry tsara efa elabe dia mijerena dia mahita an'izany hoe Antananarivo tamin'ny taona 390. Mahita an'izany hoe tanànan'ny Toamasina tany amin'ny taona 700. Tsara ane zany Toamasina zany tamin'ny Première République. Tsara ny tanànan'ny Toamasina. Fa aty moa zany izy hoe atao ohatran'ny miamio nefa atao ohatran'le tamin'ny Première République indray mbola tsara lavitra noho ny iainana aty aoriana. Ny lalana RN2 hoe Antananarivo Moramanga tsara tamin'ny fotoanandro. Zao feno lavaka. Makaleo na mandeha amin'izy ary vao mandeha kely dia première sy deuxième foana ny vitesy. Tsy afaka hoe mandeha inona. Hainy gasoala sy ny lasantsy mbola tapohan-dralahy sidra ndraiky inona ihany zany ny iainana eto. Nefa dia lazaina tsy nahavita inona mihitsy ny tany aloha fa zavatra tsy vita tao anatin'ny 80 taona tena izay manao azy. Dia miala tsiny raha nonona anarana eto zany ireo le mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena. Malahelo ane zany zao ny fianakavinana ny olona niara-niasa tamin'ireny olona ireny satria lazaina fa hoe tsy navita inona. Tsy navita inona zany ny président Philbert Tsiranana. Dia ahoana ozy izy ry Eliana Bezaza amin'izany? Tsy navita inona zany ry ny amiral Didier Ratsiraka. Dia ahoana hoy ny fianakaviany sy ny niara-niasa taminy? Tsy mahavita inona zany président professeur Zafy Albert. Tsy mahavita inona zany ny président Marc Ravalomanana. Tsy mahavita inona zany président Hery Rajaonarimampianina. Fa ny amin'izao ihany. Dia ankoatran'izay mbola nisa ny tetezamita isan-karazany ry général Gabriel Ramanatsoa, général de division zany, colonel Richard Ratsimandravana 5 andro fotsiny aza ny tantanany, ry mbola nisy tetezamita ry général Gilles Andriamahazo, Giwilira Zanamasy, Norbert Lalana Tsirahonana, vanim-potoana nandalova amin'ny firenena zany, resaka tetezamita. Dia ireny olona ireny ve zany dia tsy nahavita inona taona ary ny prime ministre teto firy no mifandimby teto. Be dia be ny prime ministre. Fa raha ny tao amin'ny repoblika faharoa fotsiny ohatra ny taritin'ny amiral Didier Ratsiraka, anisany hoe fotoana lava indrindra le nitantanany Didier Ratsiraka tamin'ny deuxième république. Fa raha ny fotoana ny tantanany vitsy ny prime ministre. Vitsy. Zany général Désiré Rakotoarjona zany zao naharitra zany tamin'ny fotoana zay na prime ministre azy. Fa ity le fitondrana amin'izao nanomboka 2019 ka hatramin'izao firy ny fikitihana. Zany tsy teny hoe prime ministre, ny fikitihana membre atao anaty gouvernemanta efa midika. Efa fandiminy angamba. Efa fandiminy zany. Dia zao zany zao raha ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao dia tokony efa tsy ny mpikambana ana gouvernemanta intsony no amboamboarina fa tokony gouvernemanta ray manontolo mihitsy
no misolo raha ny tena zany zao tony misy mitapoka sy ny sisa ny lasantsy gazoil dia zay ny reny arakaraky ny anaovan'ireo oloreo a ny fahadisoana sy ny tsy fahaizandrareo mitantana no critera mahavoatazina azy ao anaty fitondrano zay nge le zava-misy de rehefa aveo mbola afaka manao anniversaire mandany 100 millions d'ariary ndray ny sasany de toizako kely fanampy an'izay aloha tonga de itsina mihitsy raha tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana no nisy an'izao hoe lasantsy mitapoka sidra gazoil mitapoka pétrole sy asidra zany mamosavo mpiaravelona zay le fiteny malagasy hoe mamosavony raha tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana nisy an'izany fa tamin'izany tsy nisy fa am'izao misy fa raha hoe raha tamin'ny andro ny tantanany amin'ny Madagasikara no nisy an'izany efa be dia be ny olona voaroka ny sorona teo amin'ny andraikiny fady io tonga de cyclone ty tonga de cyclone fantatra ny mpiara-miasa amin'ny président Marc Ravalomanana tsara zany fa ny am'izao zany eoko mbola eo ihany sy ny sisa mbola eo ihany mbola reconduit aloha tsy teny betsaka tsika fa tsara tsika no mandray azy andao ary namana faniry andray an'ny député Rambo ianao ary ndao ary za tsisy eny ary misaotra betsaka rina Rabe Mananjara am'izay tetezana mampita ho an'ny adevitra faharo zay efa hiditra tokoa ny député Rambo Salama Emilien di député Rambo zany maromaro ny zavatra aloha hevitra ho resahana eto ary hamerina aloha hevitra ngeza be ihany koa tsika satria misy foana zany zavatra ambara sy zavatra resahana amin'ny vanim-potoana ahafahantsika mizara zany adevitra rehetrarehetra zany de zay ny antony mahatonga zany atsika am'izao fotoana zao miezaka mitondra zay adevitra zay vita eny anivon'ny fiarahamonina mitondrantsika adevitra marobe miaraka amin'ny député Rambo Salama rehefa aveo ny tontolony zay hoe fanabeazana izay ny tontolony fifidianana eo resahantsika eo ny amin'ny fivoriana ngeza be homandrareo Amerikana ho resahantsika eo ny toerana misy amin'ny Madagasikara sy ny sisa zany marobe ny zava-misy fifidianana amin'ny Brésil izy rina tsy haiko hoe i Lula da Silva sy Jair Bolsonaro zay no mifampitady ihany fa i Lula zany le raika aloha taloha zany no tsara fipetraka am'izao fotoana izao dia i Lula da Silva lay filoham-pirenena teo aloha dia azotsika antoka zany fa ho sahirany Jair Bolsonaro ny vahoaka mamerina nanao azy ange Jair Bolsonaro teo hoe fa mivahoaka mamerina de navelony le raika taloha eto mamofopofona 2023 zany raha zany hoe ny vanim-potoana rehetra tadiavin'ny olona ny iverenany Lula da Silva nametraka ny Dilma Rousseff izy teo fa tsy navita mission Dilma Rousseff de niongana melogny fotoana enjana be le révolution tany Brésil fa ohatra mahita sary ohatr' zany eto Madagasikara tsy hoela fa eny ary andeha am'izay zay sy député Rambo Salama député Rambo miaraba député miaraba faniry dia miaraba ny rina ihany koa zay voana vita ny anjara fitenenany tao miaraba nareo koa technicien amin'ny radio MBS fahitalavitra MBS ary ny radio Mata zay mampita izao fandarana zao eto amin'ny nositsika sy any ivelany any manarak'izay dia tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isika faniry satria i raha malala ny fiovany toetrandro amin'izao fotoana zao ary volanao sy volanao septambra moa raha amin'ny malagasy de volana marefo kanefa mbola nitahiny itsika amin'ny zao fotoana zao de mbola nomeny fahasalamana de mbola manatrika ny vahoaka amin'ny alalan'ny hainao manjery amin'izao fandarana miara-monina zao dia tsy mety raha tsy misaotra azy dia manaroatra manao kokoa atsika menakavy zay manaraka ity fandarana ity tsy ho atao lavabe izy satria fotoana mandehany ary nyresaka atao nefa mbola maromaro ka dia ho atsika rehetrarehetra zay manaraka dia kokoa ary mirara nareo aharitra hatramin'ny farany amin'izao fandarana zao amin'ny andro ity talata maraina ity
tahaka mahazatra rehefa miona ny député Rambo tsika de isika inona raha ny tsetsatsetsatsyaritra etony député Rambo eto zany ino a le tazana eny amin'ny fiarahamonina mety ho lapsus kely iny mety zavatra kely hoe tsy de tena ivakiny sasany loha kanefa miendrika fanabeazam-pirenena de miandro indray zany tsika tsetsatsetsatsyaritra député Rambo inona ny zavatra azo resahana aloha zany mialoha ny teny resahantsika raha-pirenena. Ny zavatra anankiroa angamba no resahako faniry voalohany alohan'ny angako zao ary nampalahelo le izy de nisy zay tsy asan'ny solombavamboka aloha le izy raha mahalala ary tsara miteny an'izany fa kanefa moa solombavamboka amin'ny solombavamboka zay de tsy mijery fotsiny fa manala ny olona ny vahoaka zay manampy vahoaka dia nisy fianakaviana anankiray nitondra zaza Menada zany ray aman-dreny mitondra zaza Menada de efa nitondra zaza Menada izy zaza tsy salama amin'ny nampisehoany tanany zany de ohatran'ireny atao hoe variolona reny le izy de ozy hoe zaho tsy dokotera sy ny rehetrarehetra fa tonga dia mena natsona ny any amin'ny misy dokotera namana zany ho tananao de natsona de nalefany le fianakaviana de ny tena miatoko an'le izy de miverina tao an-tsaina le izy hoe marina fa am'izao fotoana zao Covid-19 hoe efa mandeha mendalana lay hoe fisehony eto Madagasikara zany ary zay moa fitenindreo fa hoe fa tsy de misy kanefa hoe mipetraka any fantany hoe marina sa tsy marina fa ny miteny am'izao hoe tsy misy Covid atsony ny tanàna anay de Joe Biden no miteny hoe vita hatrony amin'ny Covid eto Amerika satria ny olona nazotonao vaksiny dia rehefa vita vaksiny dolo ny rehetrarehetra nanaja fitsipika ny nara-dalàna hoe zay ny teny mpitondra fanjakana hoe atao ny vaksiny ary ny mpitondra fanjakana de ny teny mihitsy hoe tsy mety amintsika ny tsy manao vaksiny satria ny fanaovana vaksiny de mitondra ahafahantsika manao ny fampandrosoana ny tanànatsika de izy ny teny an'izay nga i Joe Biden dia tanteraka somatsarana zany natao immunité collective zany hoe na tsy nanao aza zany dia voaro le olona be deaibe nanao dia izy mihitsy no teny tamin'ny any aman-dreny ary mivoaka ofisialy zany hoe vita hatreo ny Covid eto aminay tiako tenenina am'izany de zao miverina tam'le trangany seto le alohan'ny nandehanako teo dia satria nefa mitranga indray ne zao ny resaka variole de singe dia io variole de singe io efa ao alareny eo zavatra eo efa misy tranga amseho efa nisy keo Maurice efa zany hoe tsy lavitra tsony zany fa raha ohatra jerena zany amin'ny eto antsika de atao hoe 800 000 km vol d'oiseau kanefa tady tsara misokatra ny sisy tanitsika amin'ny fifanairasarana amin'ny olona viandry ny eto amintsika nefa asa ianao rehefa mba naheno aloha za aloha mbola tsy naheno ary tsy misy miresaka mihitsy ny azy hoe inona mba paikady ataotsika am'izao fotoana zao etrehana zany satria navela no aingana tsy maintsy tonga tokoa zany satria maninona lay mpitondra fanjakana tsy mijery efa tsy mijery hoe ahoana fomba tokony erovana vahoaka malagasy am'izany variole de singe zay misy any Eropa efa misy atakaikitsika ato ary raha fijery an'le izy de tena matsiravina be mihitsy fa tanan'le ankizy to moa mbola tsisy an'le hoe potika le ohatran'ny le izy reny fa mbola votovoto zany de efa lasa saina ny tena tonga saina hoe sao de sanatry zany to ny variole de singe ka eo zany no mila tenenina vahoaka zany hoe amin'ny resaka fanasana tanana ny toerana lesiny rehetrarehetra fa de tena zava-doza ary le tsy mijanona amin'ny tanana fa teny mameno ny teny ary mifindra man'olona malaky le izy ary rehefa tsy voatsapy moa de mazava ho azy fa mahafaty ka zay no tiako tenenina hoe apetraka amin'ny fanjakana zany hoe nareo amma mpitondra fanjakana nareo meno vahoaka amin'ny fanjakana nareo nefa mieritreritra ve nareo mikasika ny fiarovana malagasy amin'ny resaka variole de ny fiarovana malagasy amin'ny atao hoe variole de singe io zay tsy maintsy ho tonga ho io tsy maintsy ho tonga io ary teniko hoe tsy maintsy ho tonga say de fantatry satria nareo tsy mieritreritra ny ao na fomba iarovana tsy hatongavan'io aty fa ny nareo araka le fitenen'le namana anankiray zay hoe rehefa lasiny alika zay vao angonina mivata efa misy voeto zay vao hoe idina indray zao fa tsy misokatra indray ny ary ny fandehanana ny
ny aéroport ary fandehanana ary amin'ny toerana ohatran'izao ary amin'nosy ohatran'izao mijanona fifandraisana anabakabaka sy ndrehetrarehetra zay efa misy zavatra mitranga zay nareo vao aka ny fiarovana ka de efa miteny ako miteny avoaka hoe tsy maintsy ho avy fa de efa miteny aminareo ataovy ny fanadion'ny resaka vombany fidiovana sy fahadiovana ao tanànao fa zay fa zany ndray ny zavatra miandry atsika fa tsy maintsy ho avy io ary mitena fa tsy maintsy ho avy io satria efa 20 kilometra amy 700 kilometra trao satria mbola tsy mahita paikady na fofofofona paikady am'izao fotoana zao ataon'ny ministera ny fahasalamana momba ny zavatra io zany. Eny ary député Rambosalama miresaka am'izay antsika veritsika fa mbola tsy ho tara ihany ko satria miresaka vahoaka mankotsika de miresaka fanabeazana mino fa naharean'le kabary mihezinezana tamin'ny herinandro reny député Rambosalama fa azoko heverina hoe mbola tsy tara kotsika raha iady hevitra ny amin'ny zavamisy nambarany filoham-pirenena ny amin'ny hoe ny tahan'ny fidirana an-tsekoly 970 isan-jato hoy ny filoham-pirenena zany hoe ny taux d'accès zany amin'ny éducation de base 146% ho izy zay hoe mahavelom-bola mahavelom-panantenana satria anao manko miresaka vahoaka teo ankizy sy ny rehetrarehetra zay angamba ny anokafantsika ny adevitra amin'ny matompona andraikitra anao eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny mahasolom-bavambahoaka anao tsara mba mitondra an'izay lafim-panazavana zay raha misy azo ambara am'izay député Rambo. Ny azo ambara momba an'izay dia raha namaky any naino an'le kabary sy nahita tamin'ny serasera moa zany dia ohatran'ny mampalahelo le vahoaka malagasy ary badon'olona ohatran'ny hoe badraodra sy tsy mahay ninina ary fanana zao lainga tsara lahatra sy atao hoe information sy zavamisy tsy de marina loatra zao iteny izy hoe 146%. Raha 146% moa zany de apetraka amin'ny fanontaniana sy amin'ny ny fanabeazam-pirenena hoe 146% avy amin'inona moa nataonareo ohatra ataonareo référence mihoatra amin'inona le 146% amina sekoly anankiray zay efa homaninareo ampy ve zany zavatra any sa amin'ny taux de scolarisation ny ankizy era Madagasikara io zany mipetraka amin'ny fanontaniana ary ohatran'ny hoe mandiso an'lay vaovao navoaka momban'ny laran'i Madagasikara am'le indice de développement humain izay inona moa fa momba ny resaka fahasalamana sy resaka IDH momba fahasalamana sy ny fampianarana raha tamin'ny fotoan'iny Madagasikara ny filaran'i Madagasikara dia 174 sur 173 sur 191 pays dans le monde kanefa raha io 146% io ndray de mety milaza ndray zany io fa hoe mety ho diso zany ary mandainga ny olona nanoratra an'io 173 sur 191 pays io satria tsy arakaraky ilay larana misy a Madagasikara teo any navoaka ny fanjakana navoaka Ian Rajoelina tany amin'ny firenena mikambana zany eto tsy andeha lavitra tsy andeha lavitra eto fa raha ijeriny zava-misy am'izao fotoana zao alohan'ny amezako sifra momba ny eto amin'ny boribory tamfahero de teny fotsiny président Foktim anankiroa tonga tao amiko fanira ndray renim-pianakaviana dia ny anankiray ray mpianakaviana mitondra famataranandro mitondra zavatra atao hoe firavaka reny amidy maninona ividianana fitaovana ho an'ny mpianatra andohavana saram-pianarana ividianana akanjo ho an'le mpianatra de eritrereto zany olona manana an'izany mivarotra an'izany mba ampianarana ny ankizy mba eritrereto hoe olona tsy manana an'izany de amin'ny fomba ahoana moa ny am'izao fiainana zao no ahafahana andeha apiditra ny ankizy izay lazaina fa ny fianarana de ho an'ny rehetra ary tsy andoavam-bola aty amin'ny droit d'inscription aty amin'ny EPP nefa
matoa le olona mivarotra ohatran'izany ane de misy vola aloha any izay nontsoafahan'ny fanjakana mijery an'ilay atao hoe pouvoir d'assant vaoka am'izao fotoana zao de lasa mivarotra fananana le olona mianatra isamijana zany de hoe ohatrany de hoe ny vilia sy ny sotro sy ny vilany koveta-kely anasana ny vilia reo zany mba ilaina amin'ny fisakafoanana dia nentina hoe matory sy ny fatoriana dia ny lamba firakotra ary ny mba hanarana hoe raha mba misy télé de zay sy ny radio hanarana vaovao fa ny akoatran'izay zany famantaranandro zany de famidy ny firavaka de famidy tiako tenenina am'izay de hoe ilay mpitondra fanjakana raha lay mpitondra fanjakana zany ny zavatra ataony de tsy manao fa tsy ny manasosony tenany indrindra ny Andry Rajoelina manatsaratsara ny tenany ary rehefa mandeha sady am'ilay resaka pré-campagne propagande ny amin'ny zavatra tany am'izao fotoana zao tsy menatra tsony nany ampitan-dranomasina na ny eto de zany tiako tenenina hoe isika malagasy any de heveriny hoe baribarianina tsy maharaky ninona mihitsy mifazy teneniny dia efa mety daholo satria na ny serasera-panjakana na ny fitaovam-panjakana sy ndray de ampiasany daholo dia lasa mino an'izay le olona zany zavatra zany ny zava-misy tiako tenenina hoe aza fanana lainga le malagasy aza fanana lainga le olona tena mbala zao marina raha tena mpitondra fanjakana raha tena filoha-pirenena tena milaza marina nareo io porte-parole ny gouvernement io raha tena manana an'izany hoe manana ny manaja ny asany ary tena mipetraka ny hoe teny zava-marina sy ny mpitondra ny fanjakana izy de lazao marina fa aza rebirebena ohatran'izany ny malagasy ary eto araha moa de miteny mihitsiny hoe mary makaka fa iny ve moa mba apetraka any ny fanontaniana fa misy mihitsy ny de gazety milaza hoe tena mampandainga ary tena mpandainga tena voapirofo mihitsy lay filoha-pirenena misy gazety anankiray miteny an'izany menteur avéré dia de io de teny aminao am'izay zany zao hoe ny eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra misy 14 misy rasy aloha député tsara ihany adika teny gasy ty menteur avéré ty menteur avéré zany de raha miteny hoe mpandainga zany de le mpandainga avéré de tena mpandainga voapirofo ary tena mpandainga hita maso mihitsy ny ary fatabahoaka amin'ny zavatra atao raha adikatsika zany izy de hoe mambahoaka ozy izy mpandainga apabe maso mandainga apabe maso zay satria mitenena de hoe le taux d'accès à l'éducation de base a augmenté de 146% et le taux d'abandon scolaire a été réduit de manière palpable. De lay représentant UNICEF le be masivoan'ny Michel Sailo ve UNICEF teto zany de mandainga izy zany ny tena ny chiffre PDB fa nytenenareo teto reny fa ny afotsiny apetrako de zao raha ohatra ka mandainga le olona mitsasika andre chiffre reny hoe firy ny zaza hatramin'ny classe de septième mianatra de afaka CEP de firy ny afaka manohitra amin'ny classe de seconde de any amin'ny classe de seconde zay efa manao arithmétique sy any firy ny mamaky teny sy ny rehetrarehetra de hatrany amin'ny seconde any amin'ny lycée zany firy ny tonga any amin'ny lycée de any amin'ny université de raha mandainga ve ny lehibe masivoan'ny UNICEF teto iny zay raha attaché amin'ny Nations Unies tsy efa convoqué ministre ny affaires étrangères atsika ve enao manaratsy ny malagasy ianao fa tongavaty kely ianao to mila remontena kely ny bretelle mila tenenina kely hoe tsy milamina zany fa inona no idiranao am'izany aferanay malagasy any sy ndretrarehetra fa tsisy idiranao zany sa inona tena tadiavinao fa tsy sananao an'izany ane ministre ny affaires étrangères tsy sany convoqué ohatran'ireny any amin'ny firenekafo reny ohatrany tany a Russie zao ministre ny affaires étrangères ny frantsay zao ny ambassade ny ambassadeur en frantsay tao Russie zao tamin'ny ny frantsay nanome an'ireny tanky sy missile solaire any Ukraine reny fa convoqué ny ministre ny affaires étrangères ny Russie ane hoe maninona reo manao an'izao amin'ny manampy ny ukrainiana de maninona ny eto amintsika ny ministre atsika raha tena hoe manana amin'ny fanjakana manana an'ilay atao hoe autorité de l'État manana an'ilay hoe
malagasy tia azy japana na feran'ny malagasy ary lazao zay marina tsy sany antso an'io lehibe masovoan'ny UNICEF io titanao am'izany ary fa misy dikanao matotsy miteny zany marina ny tenenin'ny olona ary ny any tena mampalelo aty zao raha mba ohatra ka hoe any amin'ny le maso hoe olona miteny an'ilay izy raha mba any amin'ny firenena lehibe manana katao any dia hoe kizy firenena matanjaka ko fa le olona le maso votetany tsay fa olona mitovy amintsika afrikanina ihany de tena hoe eo zany de tena tonga de miparitaka malaky misitsy ny vaovao hoe zao ny zava-misy amin'ny Madagasikara any zay lehibe an'ny filomam-bahoaka de miteny hoe 146% nefa voateo ny zavatra nyteneniko hoe zao daholo ny sifra teto e de eo zany mametraka fanontaniana hoe azafanana lainga le malagasy kanefa moa efa iny de fa hoe fanana lainga rehefa mahana laingany le malagasy de manino mandaingany zany le izy mandainga zany ary matoto zany convoquena lay représentant ny UNICEF eto le masovoan'ny UNICEF eto dia marina le izy ekena le izy fa zava-marina ny teneniny tao raha mba mieritreritra izy zao dia mba nanao programme mba niantso an'ilay lehibe nisy hoe enao mahita lizy ary ny ampandroso amin'ny Madagasikara natongavana roa eto ka ahoana daholo ary ny fomba jerentsika anaovana an'io sy ndraitrehitra marina fa efa nanao trano nareo fa ahoana lay tena mba fahitanao an'le ankizy tsy mianatra de le ankizy tsy mahavita mamaky teny izy tsy mahay arithmétique mahay arithmétique ankizy tsy mahavo mathématique tsy mahay mamaky teny le ankizy BDP tsy mahavita fianarana fa lasa alain-dralahy vady fotsiny rehefa aveo am'ty resaka atao hoe tsy fahampian'ny fanabeazana ao amin'ny fampianarana eto amintsika tsany tokony mba jereny zany fa tsy nisy any fa teo de nijanona teo fotsiny ka mbola nisy resaka natao teto na mivoaka tamin'ny vaovao nataon'ny nisy ny fampianarana sy ny nisy ny affaires étrangères nandiso na nanamarina an'iny zay tsy nisy any teto tsisy taorinany fanambarana iny ka zay no tenenako hoe aloha tenenina mihitsy ndrangady satria ohatra ny adinodinon'le olona le izy fa varina any amin'ny resaka hafahafa no de ahodina any lohan'le vahoaka ary zay mifaingany ty fanjakany ty misy zavatra kely anankiray mitranga ary ary tena mamay be de ametrahana say misy zavatra anankiray mitranga ary de lasa détourné ihany ny sain'ny vahoaka ty zao tena zava-dehibe miresaka fanabeazana ny fampianarana ny zaza malagasy ny vaony ankizy dia nahodiny amin'ny zavatra anankiray amin'ny resaka le nitenenina reo mirala atao le resaka carburant frelaté-tsika de lasa andray zany fa ty lasa diniko zay hoe alao iverenako kely mihitsy ny aloha ty fa tsy manaiky anao satria zao sendran'ny mpitondra fanjakana mpandainga sy mpamandalitra malagasy tsika ary tena mijery hoe ary tena mitena hoe tsy de tena mijery mihitsy tena ho avy ty Madagasikara ty inona ny antony de zavatra tsotra ny fanabeazana sy ny fampianarana no atoko ny fiainana ny atoko ny fandrosoana ary atoko ny fahasalamany malagasy ny économie malagasy zay fa rehefa sendran'ny olona tsy mahay nininy tsika sendran'ny olona bado isika sendran'ny olona mora badony isika sendran'ny olona verivereziny tsika sendran'ny olona ambakainy tsika sendran'ny olona mola fitahantsika sendran'ny olona mpamitaka itsika satria tadeo fa amreo ankizy mianatra reo koa misy mijery lainga ataondre defa mijerika hoe ohatran'izao koa zany nataonay fa rehefa mahay mandainga zay de mety ho lasa filoham-pirenena na mety lasa prime ministre any ohatran'izany ka mijery izy ka satria l'exemple vient d'en haut lasa critère fitantanana ny lainga zay de mijery an'izay izy hoe io aza reo rehetrarehetra aza mandainga mamelively ary ohatran'izao ny andinana le lay volamena very hosoloana vy ohatran'izao de lasa koa sasany hoe le ny ara-tsatrako zay tsy sanao zao izy de efa mijery hoe zany ny critère tongavana ampanakarena sy rehefa aveo fa tsy tena mijery le tena hoe inona marina le tena fanabeazana fampianarana ho an'ny vahoaka malagasy de zay zavatra zay zany tokony hojerena zany ahoana no tokony hatsaran'izany fanabeazana fampianarana zany ahoana tokony atao amindreo mpampianatra reo fa nitsika zany eto zay ka eto zany de miteny hoe aza fitana le malagasy de itena zany zao eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra de misy EPP 400 eo fotsiny zany teneniko hoe tenenina fa hoe lainga le zavatra ary tsy marina raha zany ny zavatra no teny ary mampalelo de zao raisin'ny olona hoe
tena mampalelo le malagasy tadio tsara fa reo maso vo rehetrarehetra hoe ka mahafantatra zavatra betsaka no tsika ary mahafantatra ny firenetsika mihoatra amitsika de nefa de fitahana amy zavatra kely oatra zany raha ny eto amy boribory tamy faefatra zao a taux de scolarisation tany amin'ny EPP zany no teneniko ary source officielle ty source officielle raha tamy 2021 farany teo tamy 14 EPP 11023 ny taux de scolarisation tany amin'ny EPP any hoe ny tahany fidirana an-tsekoly nisana zany hoe à partir ny avy amin'ny 800 ankizy miditra sekoly io zany izay 320 sy ray alina no afahana manao an'le mijery an'le hoe tany fidirana an-tsekoly ary tadio tsara fa EPP amin'ny boribory tamy faefatra tafiditra tao amin'ny hoe fahaiva raha malala hoe 75% ny olona de aty olona tena atao hoe population vulnérable izy fitenenina tena marefo ary tena mitady tena ny hoaniny isan'andro ary mino fa vahoaka malagasy am'izao fotoana zao raha ny panavoaka tamy farany tao dia 95% vahoaka malagasy de velona ambaniny $1 isan'andro ditreto am'izany hoe ohatrinona zany no vola miditra amy malagasy de jerena am'izany daolo ko zany hoe ahoana zany no fomba afa malagasy mapiditra ny zanany mampianatranaka sy mapiditra ny ankizy any am'ireny toera fanabeazan'ireny dia tena nabetsaka indrindra am'izay zany dia tao amin'ny EPP any Namotana dia misy ankizy 1370 namotana zany etsy akaiky etsy ananitsy eo Anosbe ary ny EPP ny Anosbe no betsaka indrindra dia nahitana 2622 mpianatra 220 sy 900 sy 200 zay ny tamin'ny 2021 dia raha raisina za de ny tamty 2020 zany dia teny lay olona tompona ndraikitreo fa miteny aminao Andriamatoa Solombavam-bahoaka ozy izy fa raha mahatratra ray alina ozy izy ny akizy aty amin'ny EPP am'izao fotoana zao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra isika zany hoe misy akizy eo amin'ny 10 mahery eo zany tsy miverina an-tsekoly-tsony inona ny antony zay rena ny ray aman-dreny tsy manam-bola anaovana ny droit d'inscription zay rena ny ray aman-dreny tsy afaka mividy ny fourniture sahirana ny ray aman-dreny tsy afaka mividy an'ireny akanjo rehetrarehetra reny de mbola sahirana ny ray aman-dreny amin'ny resaka ho sakafo omena azy ka tiako tenenina zany hoe ilay 146% zay no teneniny filohan'ny mambahoaka amin'ny filoha malagasy dia tena sady mamenatra amin'ny firenena no mihevitra amin'ny vahoaka ho barbarianina zany ary tsy hoe navitana trano hoe navita fianarana salle de classe arivo mahery zay de hoe niakatra be ny tany fampidirana akizy tany ampianarana fa angany fahavitany reny trano reny no hijerena zany fa ny fijerena zany dia ny fahatongavan'le akizy ao ampianarana na misy trano 2 aza vitanao nefa ny akizy mandeha mamonjy ny fianarana mamonjy an'izany tao-pianarana zany misoratra tam'izany tao-pianarana zany raha oarina tamin'ny taona lasa dia tokony raha nyteneninao hoe 146% dia tokony hojerena zany hoe raha 11 000 zay zany taty amin'ny boribory tamy faefatra raha atao hoe 146% de tokony mahita any amin'ny 14 000 na 15 000 zany ny isan'ny akizy nanao ny fisoratana andeha hianatra am'ty tao-pianarana 2022-2023 fa zao zany de tenena hoe zara raha misy ray alina de zany ve nytenenao 146% de zao sady mampalelo ary mamenatra ho alizy satria zao de afa-baraka mihitsy hoe io ndray mambahoaka fa raha tetaka amy tena zao hoe zay zao manao propagande ary tsy vitany eto hatrany ampitany
de aveo de vejeren'olona hoe za ve de marina nefa zao ara ny teneny ny asovian'ny UNICEF tany ary navoakany amin'ny chiffre mihitsiny izy hoe de andainga amin'ny lehibeany andainga amin'ny secrétaire général ny Nations Unies ny tena ny zavatra io fa de tena mampalelo izy ary ny tena mandreraka amin'izy de zao hoe iny filoha malagasy iny olona anankiray nanao ny ataony dia alasora ray mantolo no afaky ny ainy ile président de république mandainga de lasa hoe nareo malagasy mpandainga daholo ka raha fahitana ndray le mpitondra ao aloha de tsy lavitavitra n'ilay le filoha daholo satria sady mahay mandainga no mahay mametsifetsy no mahay mamerivery olona no mahay mifelifely olona no be fikafika ozy ny tanora raha amin'ny zavatra rehetra atao dia zany ny zava-misy raha omban'io ka zay ny tenenako hoe malagasy mora manadino ary malagasy aza mba ilazana lainga sy tenenina zavatra tsy marina satria mihevitra amin'ny malagasy ho paripary ihany zany ary ny tena sy mavamoaka de tsy mety raha tsy tenenina hoe aloha iverenina kely aloha ty resaka 146% ty fa tena tsy mety io fa tena de miteny amin'ny malagasy zany filohantsika ozy izy le hira zay fa filohantsika tamin'izany raha le hira zay mira katolika Jesoa Kristy filohantsika milaza marina foana fa zany ny filohantsika rehefa tonga any miteny ny zavatra ohatran'izany mamandalitra ary tsy vita mamandalitra gasy mamandalitra n'izao tontolo zao de taorinan'iny moa zany tsy vitan'le kabary feno famahanandalitra laingam-pahabe maso le izy na io amin'ny endriny statistika na amin'ny endriny matematika manahirana le fomba ilazana azy de tsy ny lasa miverina saitsika deputeram-boasalama Emilienne amin'ny hoe 16+3 égale 18 10 fois 100 égale 10 000 ohatrohatran'izany de hoy tsika hoe alohana makina 146% ve tsisy fanadiadiana ralina avelatsika ny amin'iny fa zao tatanta fa na selfie sary tsara tareny araka angady Joe Biden koa moa zany filobenena betsaka ny adevitra taorinan'iny satria lay fomba nanehoana an'le sary sy le fanoratra le fanjakana koa na be adevitra tamin'le izy satria le izy de fanasana ny ombonana fa tsy hoe fanasana samirery zany saingy ny communication le fitondram-panjakana moa zany de ohatrany hoe tena te ametraka fa anisany tena tsara toerana teo amasony zao teo zao indrindra ny Amerikanina ny Madagasikara zay indrindra ny fanjakana Amerikanina sy ny fomba fijeriny amin'izao tontolo zao tsara resana zay depute Ramboasalama na efa nyresanareo teo tao zavatra io dia mbola resahako ary apiko le izy fanira fa dia de spécialité anty fitondrany mihitsiny ny famahanana lalitra amin'ny vahoaka famezana zavatra diso amin'ny vahoaka ary ny mbola veritra indray le hoe fanaisana ny vahoaka ho tsy mahalalin'inona sy ho azo rebirebena raha fitenina jolamboto moa zany de fa zavatra hafa fa tsika indray tsy amin'izany jolamboto zany ka nohatran'ireo hoe teniteny foana eto fa de tenenina hoe ny vahoaka malagasy dia mila ny mpitondra milaza amin'ny marina mpitondra samy fanatrika aminy samy manatrika amin'ny vahoaka ary sa fandray akaiky amin'ny vahoaka tiako tenenina de zao ireny zavatra ataony amin'ny selfie miaraka amin'ny Joe Biden izy mivady reny ane ka tsy manao an'ireny izy ety amin'ny tanàna ety za mbola tsy nahitan'ny filomam-bahoaka amin'izao fotoana zao ka hoe sananderery tonga de andeha mba hidina atao amin'ny filomary karavalona de mba hidina aloha ary atsoro-mandidy na ohatran'izany satria maninona lainga daholo le zavatra tenenina rehetrarehetra zavatra tsy ampy any zavatra tenenina ary le zavatra tsy ampy nentina hitenenina hoe zao marina kanefa zavatra tsy ampy le izy reny le sary reny zao de teneniko hoe ary efa tenenareo de teneniko hoe tsy izy rery izy mivady rery no nasain'ny Joe Biden nary nakasary taminy fa ny filoha rehetrrehetra tao fa raha tena hoe raisina manokana ary araka le fahaizandreo amin'ny communication sy ndrehetrrehetra hoe tena milamina zao ny fiarahan'ny Madagasikara sy ny États-Unis
de andraisiny manokana mihitsy nga Andry Rajoelina de ndaotsika isanao iresakato de inona ny azo anampianao fa tena milay be anao ary Maison Blanche tany amin'ny Maison Blanche na tany amin'ny Brownie any mihitsy fa tsy any amin'ny Iran rehetrarehetra ry iny zany a tonga de am'le fiteninay hoe zavatra nataon'izy mivady reny nge ka ohatran'ny zavatra ataonay hoe ho en commande mortel le ny olona rehetrarehetra atao zay mpitondra atao sindrehetrrehetra ka nanatrika amin'ny 77e sommet io de nataon'izy mivady ohatran'ireny satria ny olona maninona ny olona malala fomba ny olona mipetraka amin'ny zay aty amin'ny tanàna any ianareo aty amin'ny firenena ngeza-be nareo dia zao koa minareo vao afaka ny anao taminay satria samy misy ny Covid daholo rehetrarehetra atao dia atao hoe ny fionina taloha de resaka hoe par visioconférence par visioconférence fa ty efa tsy misy an'izany tsony de raisiny nareo de zany zavatra fa tsika zany zay lazaiko hoe information diso mena an'le gasy de hoe tena milamina fa maninona tsy nijeren'le olona mpandefa an'le sary sy ndrehetra nitoany hoe nanao nary nitoy andrefa avy eo tena hoe nandeha tany amin'ny Maison Blanche ave ny finomam-boaka ndresaka tamin'ny Joe Biden de mivoaka atao ve ndresaka maniaraka anao déclaration izy volava dia États-Unis ame an'izao manokana amin'ny Madagasikara fampandrosoana zay manko matetika misy déclaration conjointe raha ohatra ka nisy afeonina manokana hoe tena fitiavanao manokana amin'ny Madagasikara de misy ohatran'ireny fa tsy nisy fa ohatran'ny sary rehetrarehetra atao de reny atao de avy le malagasy de hoe tena tian'ny Bekita amin'ny Madagasikara-ko natao an'ireny daholo ny olona rehetra tao fa tsy nisy hoe fitiavana manokana amin'ny Madagasikara zany de ny tsy ny filoham-pirenena Amerikana ne nga Joe Biden ne ka olona efa tena kalaza laha amin'ny politika tsy manao ohatran'ny manana an'izany toerana hoe homme d'état zany ka tsy hanao hoe andeha anebaka ny mpiara-miasa aminy mpitondra aminy sy ndrehetrarehetra ilay ambassadeur vao tonga atao hoe volana vitsivitsy tonga teto de efa namely atsika Madagasikara efa niteny hoe malahelo zay amin'ny zavatra ataonareo momba ny tsy fandraisinareo nandraikitrareo momba ny adiny Ukraine sy Russie de nga Joe Biden ve de andeha te hoe anala barakan'izay consigne efa men'ny ambassadeur teto zay hoe tenena zao ny filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana any fa tsy mety amintsika nataony kanefa moa araky ny teny hoe manana ny atao hoe souveraineté manana souveraineté nationale tsika mba tsy anany fa atao hoe manana souveraineté nationale isika Madagasikara dia zay le izy fa nga Joe Biden tsy raha tena any Joe Biden hoe David de miresaka tsika de manao déclaration commune rehefa fa tsy misy an'izany fa ny zavatra nitranga de ohatran'ny rehetra araky ny teniko hoe commande mortel zany hoe zay filoham-pirenena rehetra tonga tany na chef du gouvernement tonga taona ka nanatrika atao dia ndraisina tamin'ny toerana io de miara-makasary amin'ny tafolo ka eto zany dia azo mena le information tsy feno ny malagasy de hoe milamina io fa tsy tena zavatra marina mena malagasy ary zay spécialité an'ity fanjakana ty any miteny zavatra ohatran'io ny olona zao mahita andreny de hoe tena milamina tokoa zany fa Bekitana fa resaka fotsiny olona ty tsy marina zany tsy isy raha milamina eto ary ny Bekitana ary tena ame izy de zao tenenina fotsiny 4 milliards moa mena ny Ukraine amin'ny ady sy ndrehetra rehetra io efa impiry 800 millions de dollars faravakely no mena ny Ukraine to efa impirina ame izy fanenao antanio an'ny ministre ny économie sy ny finance anao ohatry ny namen'ny Amerikana anao raha men'ny Amerikana za tsy omenanao kory no mitantana azy tonga de ty efa fandarana azy ao amin'ny USAID zao daholo ny ataonareo ao tonga de fa hoe ty mandeha ry eo fa tsy nisy an'izany rery vahoaka malagasy aza manaiky araky ny fiteninga premier ministre Rondeve aza manaiky reberebe ny verevezindrozy am'ty zavatra ty tsika fa tena tenenareo marina teneniko anareo zao raha ohatra ka hoe tena misy zavatra spécial tamin'ny 2021 mois de décembre ny sommet virtuel natao momba ny demokrasia sy ireo ambana mety hitranga amin'ny resaka fanajana ny demokrasia eran-tany misy ny filoham-pirenena be de be natsona tamin'izany tamin'ny décembre tao nanao an'izany visioconférence zany Madagasikara nga tao antanio izy
maninona finombahoaka Madagasikara ve tao tsy nasain'ny Joe Biden akory satria maninona tsy manaja ny demokrasia régime centralisé iretraretra ao daholo mampiasan'ny resaka tsy fanajana ny mpanohatra de lasa mivadika amin'ny resaka terrorisme d'État ny tena beny tsy ny hoe terrorisme totakely ary ambadika ary mihitsy no manao fa de tena lay force mihitsy nasaina mampiororo an'lay mpanohatra kanefa mpanohatra de voateno anaty lalam-panorenana dia lasa lay le FDS le force de défense et de sécurité mihitsy lasa mampiororo an'lay mpanohatra am'izao fotoana zao vadika terrorisme d'État de ndre zay zavatra rehetrrehetra atao eto ka mifanohatra amin'ny resaka demokrasia na fahalalahana amin'ny teny na ny zoisam-batan'olona dia andefatsana force de défense et de sécurité daholo zay le terrorisme d'État de mba antanio am'izay hoe fa maninona ke anao tsy nasaina tamin'ny 2021 io raha tena hoe tena milamina ny fiarahana ke anao zavatra zany zavatra ataonaoko tsy manaja ny demokrasia fanenjena amin'ny mpanohatra ataonao fitaovana politika ny tafika sy ny polisy ary ny zandary entina anenjena andreo mpanohatra reo entina anenjena ty olona rehetrrehetra mba te hiteny asa mpanohatra ane miteny zavatra tsy mety ataon'ny gouvernement asan'ny lanceur d'alerte ane miteny hoe misy zavatra tsy mety atao ny mpitondra sy ny rehetrarehetra asan'ny lanceur d'alerte no miteny hoe jereo any fiarahamonina fa tsy mety asa mpanohatra ane miteny hoe mba jereo mifandriam-palevona re tompoko jerefo ny momba ny fahasalamana ny asa momba ny asa satria tsy fananana asa am'izao fotoana zao taux de chômage ambony be ane no mahatonga ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra am'izao fotoana zao e satria maninona mantra le olona de tsy maintsy mitady vola de lasa mangalatra sady mamono olona ny force de défense et de sécurité raha teo koa tsy manao zay tena asa mijery an'izany fa irana manao le terrorisme d'État manentsika mpanohitra sy manentsika andreo atao hoe olona izay miteny ny zava-marina amin'ny tsy mety ataony ty mpitondra fanjakana ty le zany de mba naantanio aneny antanina mila valy teny zany tsika fa maninona mo ny filoham-pirenena tsy natsana tamin'ny 2021 décembre tamin'ny resaka visioconférence io zay lazaina fa hoe teny efa mangamanga ny lanitra sy ny rehetrarehetra de zao misy zavatra ngeza be hitranga amin'ny mi-décembre zao ifaniry ary tsara ho vantany mivoaka ary tenentsika hoe tena manga tokoa ve ny lanitra sa ahoana fa dia efa nitenen'ny filoha Joe Biden ty de misy fionana karakarainy Amerikanina zany any États-Unis miaraka amin'ny Afrika momba ny amin'ny mi-décembre zao momba ny resaka momba ny demokrasia de mifanajana ny zon'olombelona de mikasika ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana mikasika ny fanjalisakafo mikasika ny changement climatique tsika moa to efa nangataka taminga hoe mba ameo an'lay resaka am'le vola le am'le 100 milliards zay mo ke mangataka foana moa raha malagasy resaka momba le climat momba le climat ka Joe Biden na anao ka Joe Biden nanao momba ny fionan'ny Afrika sy Madagasikara amin'ny mi-décembre io momba ny zavatra zay de hitatsika eo ndray ny filoha mamboaka raha ho invitena tsy fa de raha resaka tsy fanajana ny demokrasia sy ny rehetrarehetra aloha de asa izy raha sahitsangana azy satria tadideo fa masovoan'olona koa tsy masovo matory andro na masovo manao zay ampanankarena ny tenany amin'ny fotsiny fa tena masovo araka zay teny zay hoe tena maso ivo ny filoham-pirenena mijery ny zava-misany amin'ny firenena misy azy mba entiny ampandrosoana ny firenena sy hoe inona ny azo atao amindreo fa de hitatsika eo ndray hoe voatso any ve voasany ve Madagasikara amin'io fa de eo tsika mahita azy septembre tsika zao mois de décembre angatana amin'Andriamanitra mbola nefitsika octobre octobre amin'ny sabotsy 1er octobre amin'ny sabotsy de telo vola roa volanao sisa de fa hoavy de hitatsika eo hoe hoany ndray ve voasany ve nga mambaoka nga Andra Joelina de hitao hoe
tena manga velolanitra amin'ny Madagasikara sy États-Unis de hitantsika hoe ahoana le sary reny de hoe tena io fa tena ndraisina manokana mihitsy na tena manokana mihitsy ny sa hoe araky fitenenina hoe hoan'ny commande mortel ty de tovizandrehetrehtra fa tsy misy ambosy ambany zany fa de tsika fotsiny metina hoe mamitaka an'le vahoaka amin'ny zavatra ohatran'ireny rehefa manao zavatra ohatran'ireny de mila tohizina hatramin'ny farany le sary hoe nakasary teto de reo izy efatra niaraka nakasary de nandeha mitokana nantagny hélicoptère iny de mety nitany maison blanche de aveo nanao déclaration commune fa hoe mahazo Madagasikara fa eo fotsiny mijanona de eo de fa nitsika eo le de niasa mafy ny mpanao communication taty nampiesony tena zany mihevitra an'le malagasy tena ho tsisy dika fa azo amidy amin'ny ariary be zay ngamba teneniko amin'izy azo amidy amin'ny ariary be am'ireny serasera reny de reny ny zavatra mitranga de zay zany hoe mila afantarina malagasy na efa nandeha zany de tsy maintsy tenenina fa hoe tsy feno reny communication reny fa aza mana communication ty fitondroany ty de communication tsy feno fa communication am'izay mapetipety azy no asoany eo de eo koa zany tsika raha vao tsy tena hoe mandavaka tsy miara-manonja satria miara-manonja dia miteny zavatra marina sady zavatra feno foana dia taraiky eo tsika fa zavatra hafa no entsika eny ary efa maraparantsika efa tsy lavitra tsony deputeram-bo fa te antany kely ny tontolo mpifidianana am'izao fotoana zao isokatra amin'ny voalohan'ny volana oktobra io deputeram-bo salama ny resaka lisy mpifidianana ho any am'ireo fonte tsika zay moa ny adevitra am'izao fotoana zao eo anivon'ny CLE reo zany any fokotany tsisy idirany seho fokotany tsony ny CLE reo efa tokony asa mafy ny amin'ny fanisana ny voaka na tiana na sy tiana aloha zany miresaka fifidianana antsika araky ny nambara Filomar Karavalomanina satria miomana an'izany mahantoko politika ny antokotiky Madagasikara fa tsy misakany zany ny ilazantsika ny zava misy eto amin'ny firenena arakaraka zay mety tranga iseho eo zay tsy fantatsika satria tsika moa tsy mahatonga tsy tompon'ny ampitso kanefa ny raharam-pirenena koa de tro miazakazaka mahafeny fanahina be zany dia zay no ahatongavan'ny adevitra ny amin'ny hoe initsika resahana foana ary atrany rehefa anatin'ny fandanana miara-manonja MBS Radio Mada ito tontolo mpifidianana mifangaro amin'ny fikiranam-pirenena ity deputeram-bo marina mihitsy zany satria raha ny filazan'ny taomissioni zany de manomboka amin'ny voalohan'ny volana oktobra zao manomboka amin'ny sabotsy ny fidirana amin'ilay resaka fanavaozana faobean'ny listy ny mpifidy zay dia apetraka aloha zany ny fantaniana ary ho atsika rehetrarehetra mihitsiny vaoka malagasy de hoe tsika ave efa nametraka amin'ny fantaniana tamin'ny sioni ary tompona ndraikitra ny sioni hoe fa maninona moa no tsy maintsy ho fenona 500 sy 3 tapitrisa nisan'ny mpifidy am'izao fotoana zao raha 10 tapitrisa satria ve 27 millions ny isan'ny vahoaka malagasy dia terena manta be am'izao fotsiny hoe tsy maintsy ny atsasany zany no atao mpifidy petraka zany ny fantanina ary apetraka atsika malagasy amin'ny sioni zany de aloha hiteny hoe fa maninona marina moa tsy maintsy io fa maninona tamin'ny taona lasa raha ohatra hoe efa nasaina nanao anzy efa nieritrehitranao hoe refonte ny liste électorale isaky ny 10 taona tsika maninona tany zavatra zany tsy efa ketrehana tamin'ny taona lasa de tohizina am'izao fotoana zao fa natao vetivety tao fotsiny amin'ity mandany ty sioni vaovao ty eo zany mipetraka amin'ny fanontaniana de eo de lasa koa de hoe mba ahitana an'izy ranga de aloha ataony jugement supplétif fa dia any amin'ny tadeo ny olona manao jugement supplétif ane zany de tsy fahafahan'le olona manao an'izy ary fa mety hoe fatahoran'le olona koa anao an'le déclaration de naissance tany am'draro nisy azy tany ny olona tsy afaka manao an'izany rehefa tena jerenao dia na hita tanàn-dehibe tadeo misy eto na any ambany ravikazo any mialatsiny am'le fitenenana de olona matahotra fanjakana matahotra birao satria maninona voalohany
mety tsy mahay taratasy de matahotra veriveriziny olona de matahotra manao kopisy manao karapanondro na olona manana olana amin'ny resaka fitsarana na olona atao hoe vitsy de vitsy sendran tsy fidiny ka dia voatery manao an'izany fa ny tena betsaka am'le manao jugement supplétif de olona matahotra fanjakana de olona manana olana amin'ny resaka fitsarana terena ohatran'izay le izy zany dia ary tadio fa tsy tao anatin'ny asa ministera andavanandro la izy na ao anatin'ny asa ministera ao anatin'ny taona anankiray la izy fa asa ministera amin'ny fitsarana natao napetraky ty seny ty mba isaka ampitomboana ny isam-pifidy fitsarana teto vohatra zany copie fao be de eritrereto am'izay fotoan'izay fa minoay ianao fa ny olona anao an'izany ary anatina an'izany de olona manao sony petatondro sy olona anao sony x dikan'izany zany tsisy contrôle tsony hoe raha tena jerena le izy hoe tena sinoian'ny ranona marina ve ty amin'ny karapanondro ty satria tadio fa raha ny eritreritry izy seny am'izao fotoan'izao momban'io dia mahavita an'lay acte de naissance vita le fitsarana dia manao ny karapanondro eny amin'ny district dia manao ny lesam-pifidianana de reo olona reo zany efa hita dafolo any amin'ny fokotany rehetrarehetra misy azany de ao anatin'izay de efa petraka koa zany efa mijery koa zany seny am'izao fotoan'izao hoe aiza daholy misy an'ireto olona 10 metsy 3 napetraky ireto petraka am'izay ny bro mpifidianana manampy an'lay bro fifidianana efa misy am'izao fotoan'izao zay bro fifidianana mety ho tonga amin'ny mpanohatra ary bro fifidianana mety tsy tonga ny mpanara-maso ary mety tsy isy kokory azy mbola misy adevitra ohatr'izay manko ianao no nanoy azy mety tsy isy satria maninona ary le karapanondro le olona tsy ohatrany hoe rakotoary zafy Emmanuel ohatra tsy mahay manoratra tonga de atao petatondro eto amitsika tsy misy vérification zany petatondro hoe tena an'le rimarina ve io fa dia efa misy any amin'ny broany efa misy an'izany dia petatondro be deabe ny anarana samy fa petatondro ao satria maninona zay le am'ty le resaka jugement supplétif ty olona maro tsy hay anao soni olona maro anao iksa amin'ny resaka karapanondro de tonga de alefa re amin'ny lisym-pifidianana iny lisym-pifidianana iny mandeha avy eo isaka ny amin'ny bureau de vote efa repéré eo ty ary efa miara-miasa amin'ny fokotany izy amin'ny zavatra zay satria zay ny antony tsy anolondreo sefy-pokotany am'izao fotoan'izao fanirya efa travaena am'izay anao ny asa malotao dia tsy resaka satria efa hoanina be izy tamin'ny resaka double antony nasehoany filolefitry ny seny dia tsy maintsy mijery paikady hafa indray anaovana an'io mba entina ampandresena n'lay izay candidat-mpanjakanao tsy moa zany fa efa mazava be nefa de ny filo am'izao fotoan'izao lazaka fa de miandry fotsiny hoe modasaina amin'ny teny dôly ty ola rehetrarehetra ty hoe zao fa de fa anao io hoe anao io tsika koa tsy matahotra de tsika koa anao ka de zay ty paikady ty zay ny asany io zany no mila tena mailo ary mila tena mandray ny andraikiny ny généreux sy ny tompona andraikitra atsika amin'ny antoko sy ny mpanohana sy ny mpanarady atsika eny amin'ny fokotany eny manomboka amin'ny zao manomboka amin'ny 1er octobre zao de efa mandeha manentana ny olona
feno le taratasy tonga any aminareo any raha sanatry zany tonga de mitaritina mihitsy ndao fa zao any fa atsika manova nyty firenentsika ty fa tena tsy izy tsony ty raha mbola tiatsika ny anana fiainana vaovao raha mbola tiatsika ny jeriny hoe inona no aviny reto zanatsika reto inona no aviny reto faharoamandimitsika reto aorinao de ndao anatanteraka an'izany jereny io fanaovana an'io liste io ary raha azo atao aza de alaina misitsy hoe tiany référence nanaovana an'ilay izy afahana am réclamer rehefa tonga hoe tian'iny nanaovanay tamin'ny refonte listeny électorale ka maninona tonga ny liste ampifidy amty 2023 ty tsoato izahay zay mila jerena zany zay rehefa tsy tonga satria tady io tsara fa re olona reo tsy raha ivezivezy aminao satria fantatra foana ny zavatra ataondreo satria na miteny aza ny seni fa hoe ny président ny chef fokotany de tsy lehibe anceléreux tsony tady fa anceléreux de any amin'ny fokotany no nefarandy de tsy maintsy misy influence amin'ny fokotany président fokotany foana ary président fokotany de fa mazava ho azy fa matory tsy esorina hoa matory tsy samy ministère ny atany sy ny fanaparam-pahefany ny manao fividianana ny chef fokotany de ao raha misy antony eo satria maninona fa matahotra fa diranovana hoe raha atao fividianana eto any ka reo chef fokotany retraretrareo tsisy olany fa dia satria maninona ny vahoaka efa leon'le fiainana am'izao fotoana zao efa mahita mangidy sy mangiry firy de tsy fidy andreo fa olo-kafa no ao na de ame olona telo azy mitao hoe reto ny olona telo lany tao de tsy tafitra zay chef fokotany am'izao fotoana zao ka mba elana am'izay hoe fifidianana madio sy mangarahary zay de zay mahatonga ny zavatra io tsika zany tsy maintsy mijery an'izay akaiky ary zao de fa miomana am'izay zavatra zay ary na am 2023 tsika de fa hiatrika an'izany fotoana fifidianana filoam-pirenena sy communal na municipalité zany zao zany de fa jerena satria amin'io liste io naovana zay fifidianana zay ny asan'ny CLRE aloha zay zany de io izy io ny asan'ny tompona andraiky ny antoko any amin'ny fokotany any miara-miasa amin'ny CLRE de fa mijery an'izay ko manao ny asa kely ny CLRE mihitsy ho an'ny olona mpanarady sy olona membre ny mpikambana amin'ny antoko tiako Madagasikara zany ary eto zany de fa miteny fa ny momba an'ity seny ty zany ary momba an'ty fifidianana ty zany de eto de miteny fa tsy mato tabataba ohatran'io seny io amin'ny zavatra io ary vao namoaka vaovao indray izy omaly dia matahotra mafy mihitsy ary misy zavatra tsy mety ao satria maninona manindry ny Union Européenne manindry ny mpanao politika maromaro eto Madagasikara hatramindry honorable voninahitra zao de fa niteny mihitsy hoe zay de mitaky ny anaovana concertation nationale momba ny olona laha-pifidianana sy mbony constitution momba ny fifidianana io satria tsy mety io taty io fa ny le zasy zany ane ka tsy centriste ane zany fa tsy anatin'ny ny opposition hoe fa matoy izy miteny an'izany de manina mana ny amin'ny zavatra mety hitranga aloha mandritra ary aorina ny fifidianana eto amin'ity tantsika ity ary mpanao politika madio izy manao politika mahay fanaovana politika izy manao tsara ny asa mpanao politika izy matoy izy miteny an'izany hoe manay izay ary mila jerena tsara ny fanaovana ny concertation nationale io ary zay de manohana ny concertation nationale tsy adalana izy miteny an'izany ary tsy izy ihany fa na misy an'ireo antoko hafa aza de miteny an'izany manohana na ny FFKM de miteny hoe concertation élargie itaro ny HVM de miteny ilaina concertation nationale ary ny atokotiko Madagasikara mosy miaraka amin'ny RMDM miaraka amin'ny folomarikaravanana de fa ela mihitsy fa miteny hoe ilaina io ary tsy maintsy atao io mba hisin'ny tena valim-pifidianana eken'ny rehetra fifidianana
mangarahara ary fifidianana tena mba hoe lalàna tena madio no ilalaovana eny ambony eny amin'ny kianja ny fifidianana fa tsy lalàna mamevahana ny mpitona amin'izao fotoana zao dia ny momba ny CNU momba ny constitution momba ny HCC sy ny momba ny lalàna ny fifidianana amin'izao fotoana zao ka izay no tenenako eto hoe zava-dehibe tokoa ny amin'ny 2023 miandry atsika ka dia tokony mba isika tompona ndraikitra atao amin'ny antokontsika ary tena mampirisika mihitsy de tia hoe anjarantsika ty amin'ny bazy mihetsika teny zao manao an'io ary aza misalasala ny miteny ny dénoncer ny zavatra tsy mety ataon'ireo mpitondro reo fa dia ataontsika amin'ny fanaovana azy raha ohatra tsy mety tondratsika mpanao gazety alaitsika mihitsy hoe tsy mety ny zavatra ataonareo mpanao zavatra tsy mety aminay nareo zay angambany amin'iny raha ohatra ka maraparantsika député Ramboasalama session budgétaire amty volana oktobra itsahatsika ho avy io de zay angamba ny tondratsika ny famaranana fandarina miampy izay mety hoe fanamariana tiana ho atao satria efa nisy fotoana ianao nitondra ny mahakasika ny mahazo ny zokiolona mpisotro ronono eo amin'ny lafin'ny karama ny fandraisan-karama ny digitalisation sy ny rehetrarehetra sady efa maranana ny fandarina rehefa aveo député maro nyzany fanira amin'ny deuxième mardi amin'ny ty volanty zany ano misokatra ny deuxième session ny solom-bavambahoaka sy ny olona moa zany mikasika ny loi de finance initiale 2023 ary mahagaga tam'le izy dia voa tamin'ny conseil des ministres tamin'ny herinandro no raha araky ny communication tao de hoe manome alalana ny fanomanana sy ny fanoratana zany tao amin'ny conseil des ministres de eritrereto zany hoe dans ao anatin'ny tapabolana no iseo zany fivoriny zany no atao zany fivoriny zany zay miompany indrindra amin'ny resaka famolavolana ny lalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2023 dia avao tamin'ny herinandro no mena lalana nao an'izany ministera ny fitantanam-bola zany kanefa tadio fa ny zavatra miandry zava-dehibe miandry ny firenena amin'ny 2023 io dia any amin'ny faraparany taona any dia ny fifidianana ho filoham-pirenena sy ny fifidianana ho ben'ny tanàna mila volo zany anty taonty any koa no ataony resaka lalohan'ny nosy aty amin'ny Ramasombe indiana izay Madagasikara no mandray azy mila volo zany ary ny vody enina tsy hamangy aloha tadio tsara fa vaoka malagasy am'izao fotoana zao dia ao anatin'ny fangilifirina sy ny rehetrarehetra zany hoe tiako tenenina zany de ny resaka revendication sociale ao ny Ukraine na orinasa-panjakana mitady an'izany izy ao ny mpianatry ny université zay efa nisy nangataka hoe tena tokony mba mila jereny io borsanay io fa raha roa alina zany tsy havitany fianaranay ao anatin'ny ray volana ny retraité mangataka ny fandoavan'ny volany izay tsy omeny lanin'ny fanjakana zay ndebrebeny fanjakana tamin'ny resaka taratasy jerevony any amin'ny sehatra tsy miakinany hatramin'izao fotoana zao hoe nakaiza amin'ny volany knaps hatramin'izao fotoana zao lay nomena hoe 250 000 ariary no karama farany ambany tsy mbola zany ndraisina amin'izao fotoana zao tokony misy alohan'ny fanjakana vola daholo zany rehetrarehetra zany jereo fa isa taona
dia ampiana foana ny volan'ireo zokiolona mandray fisotrondronono ary misy anasorana ny any amy sasany am'mezanany zany mila jerena daholo zany zavatra zany ary mila jerena izay tadio tsara fa ny sekretera généralny Nations Unies mihitsy no miteny hoe taovy lara-pahamehana ny vola omena ny fanabeazana sy ny fampianarana satria ao amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana no hijerena ny fahaizana mijerena ny fahasalaman'ny olona no hijerena ny fampandrosoana ny firenena amin'ny resaka ekônomia zany ary mijerena ny hoe ahoana marina ny fanabeazana ny ara-tsaina sy ny fampianarana ny ankizy zany satria tadio tsara fa amin'ny alalan'ny olona amin'ny alalan'ny vahoaka misy ahony zany rehetrarehetra zany ka eto zany dia tokony apetraka mihitsiny hoe ary tsika de efa miteny eto hoe ary tokony ho zany ny tokony ho izy de tokony hipetraka amin'ny lafiny sosialy indrindraindrindra ato amin'ny resaka zay efa tena mahamenatra mihitsy mijery azy miresaka IDH raha tamin'ny tany aloha tiany tsika tany amy 70e tany tamin'ny andro tamy 2008 tamin'ny andron'ny Filomarka Ravalomanana jerevitsika zao fa ty amin'ny 173e niembotra firy ny industrie développement humain Madagasikara ka eto zany de efa miteny hoe ho hitatsika eo anatanteraka hijeran'izay resaka hoe sosialy zay ve ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao sa andeha hijery an'ilay resaka oeraoera amy resaka hoe jeu des îles de be de be indray no avy eo na ny ivelany de tsy maintsy nenonena zavatra mitranga de tsy jereko zany atsimo any ny rano any karakory ny fandripahalemana karakory ny karaman'ny ny eo amin'ny revendication ny ministère ny enseignement supérieur karakory manona fijerena ny ambosiny olona karakory de vitatsika eo fa de ny ty matsy zavatra mahafalifaly azy sy mety hoe iseseho sy ndreindretrany ary aveo hidirana amy resaka propagande zay nijerena de amin'ny zavatra hoe jeu des îles de anotrano ve de io mpanany ndray ve ny vola na ilitrany koa mety anaova amy bizina ihany ko satria tobaka marché zay zavatra efa mampime am'izao fotoan'izao ny resaka tombo bianco sy ny rehetrarehetra tobaka amy marché de andray ve no atao de resaka fanampiana ihany ko ny atao hoe resaka ny namana sy ndrehetrarehetra amy resaka fanaovana fourniture sportive sy ny rehetrarehetra zany ny resaka ao daholo ka eo zany tsika mahita azy fa raha tokony ho izy de resaka am'le maha-olona ty aloha nzay resaka resaka revendication sociale no zavatra tokony ho jerena de faharoa tadio tsara fa hifidy atsika amin'ny heritaona ary zany fifidianana zany na ny Union Européenne raha dia manana langage diplomatique izy na hoe miteny recommandation ndray na ary tsika miteny hoe manana souveraineté fa tsisy idiranareo zany fanatanterahana ndray zay resaka recommandation zany fa tadio fa isika ane raha miady amin'ny Union Européenne ka miady amin'ny mpandobary tadio fa izy manome volantsika naovana ny fifidianana sy ndretrarehetra sa ve hoe tena zay mihitsy ny tadiavintsika dia tsy hanao an'ilay fifidianana madio de tsy manome vola izy de izy ataontsika eto de hoe zay vitatsika eto zany vita amin'ny volantsika kanefa raha zay de hoe za hoe ahita raha eto tsika satria ny olona am'izao fotoan'izao de mila fifidianana madio valiny mangarahara ny lalàna atao erana aminao fifidianana dia lalàna erahany rehetrarehetra tsy manome avantage aniza na iza ary ny valim-pifidianana de valim-pifidianana ekeniny rehetra fa tsy hoe ekeniny anankiray ihany zay zany tadiavin'ny olona ka eo tsika zany mahita alizy de ho hitatsika eo hoe na ivoaka dafolo ve izany vola rehetrarehetra akoatran'ny vola zay efa nytenina ny mpisana be de be teo zay tsy maintsy mbola 8 ans hoe na ny vola omeny Corée atsiny zao 58 millions vola omeny tao amin'ny feky zao tsy maintsy to daholo de ao andeha maka izy reo ary mandeha izy reo zay zany amin'iny fanika eo tsika zany mahita azy hoe 8 ans hoe andeha am'izay eritreretintsika zay ve any amin'ny resaka sosialy ve sy fifidianana ve ty sa andeha amin'ny resaka zavatra hafa
manarak'izay a dia am'le farany dia tena moa anatinao ihany dia ary za mamerariny am'ny resaka fitakina ataony reto fonctionnaire retraité reto de tamin'ny andro filomarika Ravalomanana ty faniry a décret mitondra ny laharana 2003-993 zay miteny mihitsy ny hoe ny fonctionnaire rehefa navita ny asa mampisotro ronono azy dia mandray ny karamany 12 volana arakaraky ny karama raisy mifarany zany hoe raha ray alina zany ny karamako retraité zany ty septembre ty ray alina ny karamako dia mandray karama jibanga zany ray alina ampitombona 12 volana zany hoe 120 000 ariary zany tokony resy fa nataony ty fanjakana ty ane 420 000 ariary ay tena zava-doza nasorony daholo ny ambokambony rehetrarehetra dia le tena vata karama tsotra iny zany no menanao zany hoe mba misy avantage madinidinika tokony ho azony ilay mpiasa-panjakana zany ohatrany hoe tao anatin'ny tao izy zany misy hoe indemnité de manofatrano izy zany de nazy hoe indemnité de logement de indemnité de risque parachutiste mahazo zany 20% ny karama am'le so satria io so io zany misy miteraka tsy fahasalamana ndrendray de ohatran'izay koa ny pilote ny piloty mahazo zany ireny zavatra reny zany tapahan'le fanjakana daholo de ohatran'izay koa ny nanao dokotera koa misy an'izay koa nanao dokotera de ohatran'izay koa no an'ny ny olona zay nanao atao hoe sekoly ambony nisy pourcentage ohatran'izany daholo tao anatin'ny karama de tapahan'le fanjakana daholo iny dia hoe marina tsy maintsy mivoaka foana président Marc Ravalomanana name an'izany ty décret iny navokany fa tapahan'le fanjakana izy tatorina décret zay nataony tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana 7 octobre 2003 sy ny avy ny premier ministre Jacques Silla de mpanatanteraka ny ministre ny finance sy ny ministre ny fonction publique de mifoanany mpitondry tia tamin'ny alalany instruction de nitehiriziny tao amin'ny fitondrana tao fa zo ianao zany fa marina mitranga foana dia nisy olona nita hoe fa maninona moa tsy appliqué ty décret navokany fitondrana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ty de nitoriny olona de nahazo an'io dia tsy maintsy exécuten'ny fanjakana io zany de io koa zany mbola vola be koa ho anty mpitondra fanjakana ty ary hotakiny io amin'ny loi de finance am'izao hoe ahoana fanatanterana ty fa taddio fa manana ny heriny reo retraité reo na de hoe misotro ronono zany manana ny heriny reo ary sao sanatria ny tsy famezanareo an'ireo volo reo tsy mampivezana amin'ny volan'ny retraité io no hitondra raharaha eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka eto zany de miteny zako anatiny ka zaho anatiny satria zako fonctionnaire retraité fa eto zany de be ho an'ny fanjakana sy ho an'ny firenena zay manko loha izy mila tadidin'ny mpitondra zavatra zay de zay le izy zay ka zay zany no hoe etika hoe amaranana an'ity fandaran'ity fanira fa dia tsy de hoe fanoherana be fahatany na botolona inona na hoe tsy fitiavan'olona ny zavatra teto fa amapanohatra de tsy maintsy miteny hoe zao ny zavatra tsy mety ataonareo ary zay de mitaky ny fanovana ny dia mba hijerenany ho avy mamirapiratra ty Madagasikara ty satria tadio tsara fa ny zava-misy am'izao fotoana zao any de ary tenenina ny vahoaka zany dia resaka fampiasonana varotra lainka promesy pokaty tenenina tolo zay rehetra hoe fa tsisy tonga ny amin'ny vahoaka de miteny aho eto hoe isika izay manaraka an'izao fandaharan'izao maninjoy isan'andro ny miara-manoza dio izy aho hoe
fotoana zao a eritreretana ny hoe nety veny nataoko ka nametraka an'izao fanjakana zao a amin'ny fitondrana am'izao nampitondra faisana am'izao satria vidiny fanahinao no vidiny fahorinao tamin'ny alala 25 000 no fitahany ianao tamin'ny fampanantenana pokaty no fitahany ianao tamin'ny langy tsara lahatra de zao ny fiainanao jerevy izy zao tsy misy mandray andraikitra mety fa ahilika daholo ny zava-misy am'izao fotoana zao na de misy marina amin'ny apahany azy kely fotsiny de ahilika hoe tsy tompona andraikitra izahay kanefa raha tena mitondra olona de tokony tsy andeha am'izany fa tokony anana fanetretena ary iaiky ary laza marina hoe tena tsy mety ny ataony fa tena raisinay ny torohevitra avy aminareo a na hoe ndeotsika hidinga de ahoana no anaovana antia manapatonga ny fifidianana fa tsy zany ny zava-misy zay teneniko eto fa teny aminareo zany hoe okitsika ho tonga saina ary mbola eketsika ve fa reo olona roa no mbola hitondra ny firenena afaka 5 taona de aiza ho aizy ny fahoriana azo ny vahoaka malagasy azo atsika am'izao fotoana zao ty aza efa tsy vita tsony aiza ho aiza ny hoavindreo zanatsika zay tena mihinana ny atao hoe tsy fahitany am'izao fotoana zao za mino mihitsiny a fa misy hoteraka ao anatin'ny fahantrana iaina ao anatin'ny fahantrana nampina takinina dia maty mantra engany mba tsy zany ny fiainana malagasy zay angamba no ny androany dia misaotra betsaka ny amin'ny fiarahana teto ary de ny rarina moa zany dia ny mo salama somatsara tsika ary mbola eo neto hitondra zay azo entina amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny resaka politika na ny fiainana andavanandro mba hisin'ny ilay ho avy mamiratry ny malagasy zany zay ngamba no azo tenenina androany fa dia anao velomatsika rehetra ary dia amin'ny manaraka indray eny ara de izay teny fanaovam-beloma nentiny député Rambo Salama Emilien député Rambo ho an'ny boribory tamin'ny fahefatray ihany koa no maranantsika ny fandarina amty androany ity adiny ray mahery no niarahana taminy nahafahana nizara vaovao marobe ary nitondrana lafim-pandalinana sy fanadiadiana ihany koa mahakasika ny fiainana firenena manokana izany sy ireo fanamafisana ary ny tsara ho fantatra amin'ny fomba fitatana ny fanjakana ny fiainan'ny malagasy sy Madagasikara ankehitriny mame fotoana indray ho an'ny rapitso solom-bavambaoka hafa adevitra hafa indray no entintsika amin'ny fandarina fa atreto aloha ny androany de makasitraka ny namana teknisianina rehetra zay niaridalina tamin'ny miara-manonja MBS radio Mada indrindra isika maro be any amin'ny faritra any amin'ny distrika any amin'ny commune zay mifanoratra aminay ary miantso anay tsy tapaka isanandro mandefa vaovao ianareo any ampitan-dranomasina any tsy mitsahatra mankahery ao anatin'izao fandarina zay mamitsika izao satria betsaka ny zavatra rahatovintsika ao anatin'izany de velom-pakasitrahany hatrany dia mame fotoana indray tokolasy tompoko avy ho an'ny rapitso